Misaotranao miaraka amin'ny miara-manonja amin'izao fotoana izao ary tonga eto indray isika hiaraka hamakafaka ny raharaham-pirenena, miaraka ihany koa hitondra ny atao hoe fandiniana an'izany raharaham-pirenena izany ny sehatra maro lafy no etoneto toy ny efa mahazatra antsika mianakavy, na zany ny resaka toe-karena, na ny lafin'ny politika, na ny resaka sosialy, ny fiainantsika isan'andro dia hoetoneto satria izay no antom-pisino itony fandarana itony. Eto am-panombohana aloha dia tsy hay ny tsy hitondra ny teny fampiononana ho an'ireo izay ranjedatovo hoe mahafantatra azy zany sy akaiky azy, dia iny koa moa zany lasa ihany koa i aloma fantatsika tamin'ilay hira hoe eto am-baravarakely ary dia zany rehetrarehetra izany dia mampiompo antsika mianakavy amin'ny fampahirezana ny fianakaviany reny olony reny, ary tsy hoe ireo ihany fa araka nambarateo hoe maro no efa lasa ny lohlalana ka dia ampahirezana isika fianakaviana sy ny akaiky an'ireny olona ireny izany. Fa izay no hoe latoplasy sy tongovavy fa hiditra eo amin'ny tena votoatany fandarantsika araka ny efa fantatsika dia misy ny vahiny izay tonga eto, eo ihany koa ny mitondra ny famakafakana, isy solom-bava-bahoaka, isy olon-kafa ihany koa. Fa ankoatran'izay rehetrarehetra izay dia eo ny atao hoe vaovao izay nafana raha ny Besomaro tao anatin'ny 4 ora, anisan'izany ohatra ny resaka hoe déferment zany tamin'iny hoe raharaha hoe momban'ny hoe fikatsahana famonoana ny filoha iny, dia efa nandeha moa zany ny déferment isan-karazany, mbola hoentin'ny namany eo ny famakafakana momba an'izany sy ny hoe faneho-kevitra maro samihafa ao anatiny. Fa etsy an-daniny izany rehetrarehetra zany dia enjana ny fiainan'ny vahoaka isan'andro. Ahoana indray ty saribô lasa 3 aliny ty reny gony lehibe reny, gony somary latsadatsaka any amin'ny 9 alina, 5 alina, ary le zatra mividy amin'ny atsinjarany dia efa tsy mahazo tsony ny any amin'ny hoe 200, 300, tsy mahazo tsony zany fa dia mihoatra ny 500 izany no iainany isa-tokantrano amin'izao fotoana izao, ary tena sahirana dia sahirana mihitsy ilay vahoaka malagasy. Io tsy sakanavaka ny amin'ny hoe ny any amin'ny ambanivohitra na ny an-tanan-dehibe fa dia miaina an'izany fahasarana an'izany daholo izay vahoaka malagasy izay. Raha ny taremarika zao tonga eto ampelantanana ny amin'ny hoe filaran'ny Madagasikara, raha ohatra hoe resaka fampandrosoana ankapobeny zany dia any amin'ny 720 any isika ankehitriny eo amin'izay hoe filarana izay. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia tsotra, mesahirana ary melatsaka ny toe-karem-pirenena. Rehefa ny toe-karena tompoko no reraka dia aza manantena no hoe hivoatra ny lafiny sosialy, satria ny sosialy dia miankina amin'ny toe-karena. Ny fiainam-pirenena iray manontolo mihitsy dia miankina amin'izay toe-karena izay. Na iza miseho hoe mahay, na iza manana ny amin'ny hoe projet de société izay mipetrapetraka sy voadinika dia tsy misy dika an'izany raha toa ka tsy misy an'ilay asa izay atao eo anivon'ny toe-karem-pirenena. Ina moa no tafiditra ao anatin'ny toe-karem-pirenena fa ao ny resaka vola, ny haintsika zao dia hoe ny ariary, ao ny arem-pirenena, ao ny famokarana any ambanivohitra, ao ny orinasa, eo ny fandraharana amin'ny ankapobeny mihitsy tafiditra ao anatin'ny toe-karem-pirenena daholo zany rehetrarehetra zany, ka aza mananteny sika hoe hiakatra ny seha-pampandrosoana raha toa ka marary izay toe-karena izay. Be dia be ny resaka ambony latabatra, be dia be ny projet de société, ny vinam-piarahamonina isan-karazany, kanefa tsy mampiakatra n'ilay toe-karena mihitsy aloha izay raha ny fahitana azy. Marary fotsika raha vao miteny hoe ilay vola malagasy ariary dia misy miteny hoe vola baoritra, dia marary sika, menatra sika, kanefa rehefa ampitaina amin'ny vola avy any ivelany izy dia hitatsika hoe
tena latsaka de lasaka tokoa zany izay rehetrarehetra izay fa ho avy eo isika ny namana isan-karazany izay hitondra ny fanadihadiana fa ny teny fanombohana fotsiny no nentina teo ny azo amin'ny tinana azy fotsiny angamba de ny hoe tsy ny teniteny foana akory ny tolo ny razambe atsika milaza ny amin'ny hoe fomba fahitany ny fiarahamonina sy ny fomba fiasan'ny olona ao anatin'izay fiarahamonina izay miteny mantsy ny tolo hoe ny toko fitaka fa ny atao no hita ny dikan'izany de raha raisina amin'ny resaka politika ny toky de atao any amin'ny resaka propagandy fa ny atao no hita rehefa eo ampiasana ianao de hita amin'izay hoe ahoana sy ahoana ny toy an'ny raharaha faniry. Miaraba andrina Rabe Mananjara, miaraba antsika teknisiana ihany koa izay miara mampita, miara manonja amin'izao maraina izao de miaraba ny namana rehetrarehetra naiza sehatra misy azy amin'ity fahadimy ny volana Aogositra 2022 hay tena manao kokoa ny zanako vavy matoa zany fa dia mitsingerinandreo moa zany ny andro naterahany mbola mikatroka mafy izy am'izao satria anala ny fanadinana baccalauréat de manao kokoa de mirary soa azy ya misaotra indrindra namana rina tena manaraka ny toedraraha mihitsy na de mbola kely ara ao anatin'izay satria dia efa mbaliana ihany amin'ny resaka raharam-pirenena zany zay ny amin'iny fa dia arabaina ihany koa reo eny amin'ny sehatra rehetrarehetra zay misy atsika handraisana ity miara-manonja ity any amin'ny sehatry ny fitaterana tena marobe ireo mpitatitra zay mandefa atsika any amin'ny sehatry ny fiarahamonina ny asa rehetra any na manao Ambomanga kely eo nareo tena tsy miala mihitsy eny amin'ny distrika Navaradrano iny ny eny Ambohimanambola ny eny Sabotsynamena nandalo teny zay de tena mahafinaritra mifandraisantsika ny etsy Anosizato moa zany de tena nahazo ronako mafana tsara mihitsy amin'izay hoe pakafy zay de tena name zay tena hoe mahafinaritra fa de tena tsara fa toy satria zay koa de miezaka mba mandray leso na mandray zavatra marobe eo anaty an'izao toetra rahapirenena zao de tena isaorana ny fakafizantsika rehetra any amin'izay sehatra rehetra lalovanay na solombavam-bahoaka izany na izay miara-manentana sy ireo vahiny samihafa de betsaka ny feedback zay hazo avy any amintsika avy any mikasika ny fandarantsika tena makasitraka topolasy topovavy ny fankahirezana amin'ny tambajotra serasera ianareo namana any ampitan-dranomasina zany de mbola mamelona ny fisaorana tena mavelo bevata rolahy ny fitenenan'izay ny amin'ny tena fakafizantsika menakavy ity fandarana ity maro be koa ny vaovao zay arotsaka reo ao amin'ny MP ny alefanareo mivatana ihany koa aty amin'ny fampitana izany dia isaorana satria reny vaovao reny de mbola karokaroanay moa zany ny hitondrana ny vaovao zany zay zaraina amintsika ny etiny namana Rina Rabe Mananjara teo moa zany fiaraha-miora indrindra ho an'ny ministra Henri Randrianjatovo ho an'ny fianakaviany ny fianakaviany tarika maleo ihany koa zay nandao ny Charles zany raha ny vaovao zay miparitaka amin'izao fotoana izao zay izy moa zany dia bively ny aponga maroanaka na ny bateria ao anatin'izany tarika zay nandrotsotsy atsika menakavy izay moa no hoe tantely amam-bahona ny fiainana dia ny rahantsika ny teny zay rehetrarehetra izay ny tranga tao anatin'ny 420 ora dia fatatsika tsara fa dia niakatra teny amin'ny fitsarana zany nenona teo anivon'ny fitsarana rehefa vita zany ny lafy mpanadihadiana samihafa teo anivon'ny fitandronan'ny filaminana ireo voalaza zany na voaroroy tao anatin'izay fikasana hamono tompona raiky mpanjakana ambony teto amin'ny firenena izay ny fonja zay nametrahana azy ireo zany na ny hoe fitazomana vonjimaiky dia ny maison de force Tsiafa de eo ihany koa ny eny mairie Tsiatosika dia ny manjakandrina ho an'ny vehivavy zany raha zay fikaroham-baovao sy angom-baovao zay voarahintsika izay akoatra izay dia ny resaka vaksiny dia eo ampiandrasana zany tsika amin'izao fotoana zao amin'ny herinandro ity ny fatra faharoa ny Covishield na de va tonga eto ary ny Johnson io moa dia mampametra pantanina ho an'ny be sy maro ihany satria izay efa nanao ny Covishield tamin'ny fatra voalohany toanay zany
taty anivon'ny fanoherina sy ireo ekipa marobe sy ireo vahoaka zay efa niatrika izany de miandry amin'ny faritra faharoa amin'ny Covishield. Dikan'izany dia tsy miandry an'ilay Johnson izahay zany reo efa nisitraka izany koa teo amin'ny 200 000 latsaka kely tamin'ny Covishield dia miandry an'izay faritra faharoa na deuxième dose izay. Dikan'izay zany dia tsisy fifanitsahana mihitsy eo amin'ny Johnson sy ity Covishield ity fa lay karatra ny vaccine na carte de vaccination zany no tokony hanamariana zay efa nanao an'ilay faritra voalohany tamin'iny Covishield inona kopian'ny AstraZeneca moa ny Covishield zany. Tsara ihany mba hitondrana fanamariana zay satria mety misy miandry amin'izao fotoana izao ny mba hitsindrona an'izany Johnson zany misy mba lina ihany koa ny amin'ny hoe sao de tokony satria efa eto Madagasikara ity vaccine Johnson ity kanefa de ho an'ny fandaminana moa zany amin'ny groupe technique eo anivon'ny ministère ny fahasalamana de mbola miandry an'izay tsika everitsika fa raha miteny izany tsika de mba hanafangana ny fandraisana ndraiky satria itsika tetỳ anivon'ny fanoherina dia anisany nanosika mihitsy ny amin'ny hoe vaccine no vahaolana ao anatin'izao COVID-19 izao. Akoatran'izay ihany koa dia tsara mba hitondrantsika ny fanamariana ihany amin'ilay hoe miainga zany ny vokatry ny tatsaha. Mafinaritra no miresaka amin'izany satria dia samba manao amin'ilay famokarana na ao ara le crise mandeha amin'izao fotoana izao de misy an'le fermada de ao ny mpamboly mpamokatra miezaka ny tatsaha zany reo mpikaroka malagasy mpamokatra malagasy mba mitondra an'le vokatra kely tena mafinaritra mijery azy fa everina zany fa dia hananany ambaran'izay satria hanambahiny isika vahiny tompotrano hoe efa miaraka amintsika foana hatramin'izay député Rastany avy eo izy tena hiresaka ny tontolon'ny fambolena sy ny famokarana satria zany koa dia anisany tena feheziny zany solombavamboaka atsika zany eo amin'ny DP boribory tany faharoa fa ety am-piandohana dia miantso atsika zany any amin'ny district Anarivon'ny Mamo any zay misy commune maromaro amin'ny district Anarivo Mamo, Imerintsiatosika, Malalalondo sy ny sisa amin'ny zoma izao amin'ny 1.10 ora ao amin'ny sekoly Johnson Arivo Mamo no ho tanterahana fameloma maso no antokotiky Madagasikara ka reo eo anivon'ny Distim, ny Comtim, ny Fokotim, ny Vehivavy Tim, ny Tanora Tim dia atsona zay hiatrika izany raha pitsy zoma amin'ny 1.10 ora zany ary dia reo mpikatroka zay eo anivon'ny politika zany no hitondra zay ao anatin'izany de isy ny fizaram-baovao samy hafa avy amin'ny antokotiky Madagasikara ny formation ihany koa satria de misy ny fampiofanana amin'ireny fanatanterahana fameloma maso reny dia ny fanavaozana ny karatra zany ho an'ireo mpikatroka eo anivon'ny antokotiky Madagasikara araka ny fampitambavao zay nentina teto amintsika moa izany rehetrarehetra izany efa vonona zany Arivo Mamo ho an'izay fameloma maso ny antokotiky Madagasikara satria efa nivoizan'ny birao politika tamin'ny alalan'ny secrétaire généraly sy ny mpandrindra nasionaly zay fameloma maso ity antoko ity izay no lava zay ny foy topo klasy topo vavy lava sy foy koa no miaona aminareo amin'izao maraina zao satria dia iza manolotra somary foifoy fa ny lavalava eto akaiko dia ny solombavamboaka ny Madagasikara dia député Fetra zay afataratsika azy izay voavidy tetsy amin'ny boribory tany fahadimy miaraba député Fetra mbola velonaina somatsara isika amin'izao fotoana izao manakambara indray tsika ary de tafaradalana indray amin'ity andro an'ity miaraba faniry dia miaraba ao anatin'izany no iarabana ny mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana miara-manonjo zao na ny eto toerana na ny ivelany na ny amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy isan-karazany ihany. Nresaka ianao teo faniry hoe lehibe sy kelikely tsy question de taille ozy ny teny frantsay zay ny la grandeur c'est pas une question de taille zany hoe na kelikely ary izy fa izy ndray nefa manana soroka sy manana sandry zay hitanareo zao fa miasikasina mihitsy fa de mafinaritra moty ny vazivazy iny nefa itsofokitsika amin'ny tena hoe loha hevitra zay nomanina ho fakafakana indray androany ao anatin'izay koa nefa nitondrana ny teny fampiononana ho an'ireo namana fianakaviana mpiara-mitolona ary ho an'ny mpanakanto avy eo mitarika maly eo araka ny teninao teo mitondra ny teny fampiononana sy fampahirezana ho an'ny fianakaviana manamanjo mahereza tompoko nresantsika androany raha ny amanokana dia makasika ny atao hoe riska
riska amin'ny resaka fipoahana ara-tsosialy sanatria mety hisy eto amin'ny firenena mety ho fiatraika an'izany a amin'ny lafiny ara-tsosialy lafiny ara-politika ary indrindrandrindra amin'ny lafiny ara-toekarena tsy tena ivalapatra satria tsy pahay toekarena ny tena fa misy ny fahalalana kely fa ny tena mahay an'izany dia kopakopatanana ho an'ny solombavam-bahoaka ny boribory tany fahadimy a monsieur le professeur monsieur le député Toutso fahenina mantsy fahenina za fahadimy fahenina de izy no ataoko hoe afaka mitondra fanazavana misimisy kokoa nefa izany naty zany a tsy hay a ny tsy aneho hevitra manoloana ny fahasaranana ara-toekarena sy ara-tsosialy a izay miatra amin'ny vahoaka malagasy ary koa araky ny teniko teo a ny riska sy inona ny mety ho fiatraika an'izany sy mety ho sandany zany mety ho vidiny zany amin'ny fiainany vahoaka malagasy ray manontolo zavatra ny arahana hita teto hatramin'izay a nitondrany ny Flora Joelina ary efa nanomboka hatramin'ny 7 io dia tsy misy zavatra matotra ao anatin'izany fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny zany satria ny ainga avy any aloha tany zany ary mbola naveriny zany rehefa natao hoe lanym-bahoaka izy dia nitsapa ny fandaniana dia mihoatra lavitra noho ny vola miditra amin'izao a firenena izao na zao fitondram-panjakana izao dia nefa tany aloha tany ny lokaloka fa tsy mila banque mondiale tsy mila FMI tsy mila nireo le mpamatsy vola mahazatra nefa zany moa enina nitondra ady tamin'ny Covid-19 izay mbola tsy hita hatreto inona no antony satria maro loatra mifanitsakitsahana ny zandalam-panorenana izay ny volavolainy raha eo ihany maro loatra ny zavatra hoe tsy noavina tsony io lalam-panorenana izay izy ihany hoany namolavola sy nampandany azy tsy ho voatanisy eto zany tao anatiny izay hoe roa taona mahery kely a nitondrany ny Flora Joelina izany dia zao ny mahagaga tamin'ny fanehoan-kevitra zany atao hoe namana mpanao politika izany hoe anao ahoana ary ny mbola ho koany zany a raha anao référendum mety ho 40 milliards zany ozy izy mety mahery kely mety ho tonga hatramin'ny 50 milliards izany fandaniana tsy maintsy atao amin'izany fa nieritreretinareo ve nieritreretin'io namana io ve hoe manahoana raha ohatra ka hoe sanatria misy fipoahana ara-tsosialy eto manahoana ny mety ho sandan'izay amin'ny fiainany vahoaka malagasy raha misy crise politika eto aorinan' zany fipoahana ara-tsosialy zany isy crise ara-toekarena izay sura fa isy a raha sanatria isy zany araky ny teniko teo tsy misy ane amin'izao fotoanantsika miteny zao efa presque en cessation de paiement nge le fitondram-panjakana efa tsy misy itsoniny ao fa lany ve mipaisy tany akady fa ny re-pirenena ato no atao tantely afa-drakotra ary efa fanaony zany nanomboka tamin'ny 7 na resaka vatosoa io na resaka volamena io na resaka bois de rose io fa tompon'izany mihitsy reto fitondrany reto ireo ekipany araka ireo tamin'izany fotoana dia hoe anahoana no mety ho fiatraika an'izany anahoana mety mbola avo 10 eny avo 100 eny amin'izany 40 milliards izany mety ho fiatraika an'izany raha sanatria mivavaka misy fipoahana ara-tsosialy izay hita mihitsy fa mananotanina tsy sanatria maniry lozy izay avy aty amin'ny miara-manonja na izay avy aty anivony ny solombavam-bahoaka mpanohatra tiako Madagasikara fa hoe rehefa lanjalanjaina tsara ny zavatra rehetra ny dinihana tsara ny saitsainina manahoana ny fomba hitondrany reto olona mpitondra amin'izao fotoana zay reto le fiainam-pirenena sy ny fitondrana zany hoe fitantanana ny firenena malagasy zany dia ny zavatra hita dia miamorona makany akady miamorona makany akady tena hoe ny zavatra contrat ny fanaovana ny fanekena tamin'ny vahoaka iny efa tsy resahana itsony ny asa tsy vita ny fanitsakitsahana ny lalàna izay famatotra mampifamatotra nyreo mpitondra nampindramina fahefana ireo ny fanitsakitsahana zany lany tena hoe tsinitsinoaviny a ny dinganiny a ny tombenana ozy ny fomba teny vahiny zay dia manoloana an'izany rehetrarehetra ny mahatonga anay mitondra misitona ny lakilosy fanairana hoe tena tsy mety tsony ity satria ianareo manitsakitsaka aza ianareo mpitondra ary manitsakitsaka an'izany lalam-panorenana izany dia hoe ny mety mihitsy a ary maharesy lahatra anay ary mino izay ary resy lahatra ny vaoaka izay isanambara tongany ireo fiarahamonim-pirenena reo firaisamonim-pirenena reo atoko politika maro mandrafitra an'izao le hoe tontolo politika eto amin'ny firenena izao dia andresahatra satria ny lalàna izay araky ny teniko teo a mife mamatotra ny mpitondra fanjakana zay nampindramo vahoaka fahefana tsy mana-tanteraka izany araky ny tokony izy fa inona anao ataony famoretana
izay miteny izay tsy mitovy hevitra aminy izay tsy mitovy fomba fijery aminy famoretana fanaovana atao hoe didiko fe lehibe zay no zava-misy am'izao fotoana zao ary ao anatin'zany atsapahana an'zany hoe any sisa no hita ny fahalalana ahafahana mampangina n'le vahoaka na de ao anatin'ny fahasahiranana aza dia io moa nisy an'ireo tsy fantatsika ntsony na sinema na tena nisy fa araky ny tenyny namana faniry teo sy ny rahantsika mahita amin'ny ainao manjery sy ny amin'ny alalan'ny gazety dia nisy ireo le fanemponja satria voaroroy tam'zany hoe fifofona ny ain'ny filoha zany fa hatreto samy laza amintsika mpanaraka an'izao fandaharana izao ny tenako fa tsy asiany vahoaka sira raha jerenany hoe graviteny na ny mahaloza be izany hoe fifofona aina filoam-pirenena sy tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena izany fa ny zavatra tsapa eny amin'ny fiarahamonina eny asa nefa difotra ao anatin'le fahasairanana sy fahantrana zany vahoaka malagasy zany efa miatra amin'ny taola no iaho tamin'ny fandaloko vako farany teto dia tena hoe tsy rarahiny vahoaka mihitsy ny akamarony izany hoe vaovao mahakasika ny fifofona sanatria ny ain'ny filoam-pirenena izany zay soa ihany fa tsy misy olony mpanohatra tafiditra tam'zany na voaroroy tam'zany fa de asa angambany asa angambany zay nahazo teto ka zay nefa teninay matetika hoe izahay manao fanoerana sy politika ampahendrena eny ary miresaka an'ilay explosion sociale moa zany député fetra zany na lay fiahinana zany am'izay mety fipoahana ara-tsosialy zay satria ny fipoahana ara-tsosialy de teraka ny amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana ka tsy maharaka tsony lay fahafa mividy zany na lay pouvoir d'achat ho an'ny sambatan'olona zay zavatra tena fijery tsotra fotsiny zany tsisy mbola fanadiadiana raha toekarena lalina zany resantsika zay député fetra fa de hoe miakatra ny vidim-pianana de mifiakaran'ny vidim-pianana rehefa miteny vidim-piainantsika de ao anatin'izany fitaterana ao anatin'izany solika ao anatin'izany ny resaka herinaratra ao anatin'izany ny akora fampiasa andavanandro na ny PPN zany zay de efa tafiditra ao anatin'ny vidim-piainana fa tsy maharaka tsony zany le pouvoir d'achat fa efa mividy dia zany no miteraka fahatsompanantenana sy miteraka am'izay hoe tsy fahazakan'ny vahoaka dia mampiseho an'ilay hoe inona no atao fa de tena ny karama moa de fantatsika zany fa de hoe 200 000 ariary no nambaraka nefa zay karama zay de tsy hitalao hoe aiza ny fiakarany zany karama zany sy tadidiko tamin'ity taona ity ve député fetra na nisy lay fiakarana na tsisy lay fiakaran'lay karama zay nahazatra fa na misy ary la hoe 100 na 20 na 30 de tsy mahaleo sarantsony ny vidina manoloana an'le fiakaran'ny vidim-pianana ny any amin'ny setra iraisam-pirenena raha hitantara amintsika ny any Liban am'izao fotoana zao député fetra dia ambony be lay fiakaran'ny vidim-pianana am'izao fotoana zao ary tena sahirana ny vahoaka libanais am'izao fotoana izao ary ao Beyrouth renivohitra dia tena mikaikaika ny rehetra tena ny grande surface de banga mihitsy ny rayon rehetrarehetra tsy misy reo entana fampiasa andavanandro ny eny am'ireny labodika na épicerie rehetrarehetra ireny moa zany de betsaka nefa nanidy tsena ny orinasa de betsaka ihany koa no nanidy ny orinasany ary ny tena famokarana dia betsaka zany no njana zany ny frantsay dia nanondraka vola 300 millions de dollars ho an'ny Liban zany satria io firenena libanais io dia anisany tena ifaharana zany frantsay zany ihany koa zany tataka izay ny any Tunisie efa ndresaka n'ilay révolution tsika tamin'ny andron'ny Ben Ali kanefa ny zava-misy am'izao fotoana zao de vao mainka ihany koa dia ao anatin'ny fahasairanana lalina ny tunisiana am'izao fotoana zao ary mbola misy crise politika be any Tunisie am'izao fotoana zao satria eo am-pitadiavana prime ministre lay pitarika any Tunisie am'izao fotoana izao ary de miodikodina eo izy ny tany RDC efa ndresaka ny Zaïre teo aloha tsika satria Zaïre no nivadika RDC am'izao fotoana izao tena crise ara-tsosialy tsy hitanonoany am'izao fotoana izao ary zay crise ara-tsosialy zay tsarotsika tsara dia voatery nametrahana tompona ndraiky satria nravana le gouvernement dia vaomaly no nisy lay bilan 100 andro ny gouvernement tany RDC dia contrasté na tena hoe matroka lay bilan tao anatin'ny 100 andro satria tsy nitondra ninina zany fa en parallèle an'izay hoe olana ara-tsosialy any RDC zay de mbola eo pikaroana zay filohan'ny CENI satria hovaina ihany koa CENI fa miomana hiatrika fifidianana le any République démocratique any Congo dia ny filoham-piangonana mihitsy misy fiangonana valy no mikatroka no miketrika
mikerika zay hoe iza no filohan'ny senina voameramaly eo teny isana fividianana any RDC zay ary fatatsika fipoahana ara-tsosialy io mbola mitoy any maly io am'izao fotoana izao ka zany rehetrarehetra zany ny aminy hoe hoy député fetra hoe dia hopotika ny tontolo ara-toekarena ary ny professeur James Aratsimo omaly de nanamafy an'izay mihitsy hoe tena grave ny zavatra hitranga raha am'izao situation zao satria dia hiakatra ny vidim-piainana ary ifanaraka an'izay fiakarany vidim-piainana zay io vidiny solika io raha ohatra ka tsy manana vahaolana mihitsy mifanjakana satria taorianan'ilay crise andiany voalohany sy faharoa le vagy voalohany sy faharoa député fetra dia tsy nanana programmana relance économique isika ary le secteur privé zay tokony hoandrandraina ara ho atosika ara homena vana de tsy hita mifanohanana le secteur privé tao anatin'ilay programme ho amin'ny famoronana asa sy fanomezana atosika satria ny tany amin'ny firenena rehetra dia nisy ny fanampiana nomena ny secteur privé satria ny secteur privé no mamokatra asa betsaka indrindra ary manodina ny toekarena de itsika zany am'izao fotoana zao tsy nisy ny fanampiana ho an'ny secteur privé de fantatsika ihany koa fa tsy manao an'le exportation misy tsika ka na ny lavanila sy ny zirofinara de mitotona ny tany ny resaka lejimo zany de tsy hitatsika ny efaran'izy teo ny resaka volo fanondrana tsotra zay tokony hainantsika de tsy miaina zany satria ny fanondranana de tokony hapidibola be ao amin'ny Madagasikara ary zay le isin'le rapatriement de devise mba hafahana mampiodina vola anaty fa raha manao importation foana tsika de tsy ho tafavoaka satria lasa mamelona olombitsy zany fa tsy mamelona ny famokarana anatiny député fetra ka zay no atongava kely iverena kely anatin'ny adevitra ao efa nitrosa aritsika député fetra tena nitrositsika avay 490 millions de dollars zay le soniavina farany teo nanazava izay moa le pahy teo karena namatsika député Todisony amin'ny hoe inona natao hoe don pré sy ny aide efa manomboka fantatry ny vahoaka zany fa io ara le trosa député fetra tsy ampivoatsika ve zany zay vola be soit disant vola be azontsika am'izay trosa zao député fetra ny tenyny professeur James Aratsima sy ny professeur Solombavambahoaka député Todisou dia tena marina dia marina ary tokony ho hainona satria tena fakalesona raha ohatra tsy hainareo izy zareo dia miverena mianatra fa tsy adalan'ny sasany no nianatra raha ohatra izy ka iomana hitondra fanjakana de ny fanontaniana mipetraka hoe ainy reto mpitondra reto ve na ny filoam-pirenena le mécanisme faran'izay tsotra indrindra am'izany hoe toe-karena izany na fitantanana ny toe-karena maninona no miakatra toy izao ny vidim-piainana nefa raha jerena ny eo amin'tseny iraisam-pirenena ny vidin-javatra amin'ny akapobeny tsy de tena nisy fiakarany be fa maninona ny vidim-piainana reto amintsika ny lafo atao hoe ny dangana satria ny totongana ny ariary hoarina amindreo le vola vahiny zay dollara ividianantsika n'ireo solika sy ny entana maro na ny entona fandrehatra na ireo le PPN izay afarantsika ny akamarony dia manjary raha be deabe ny filana ny tinady am'izany vola vahiny zany de mampidina ny sandam-bola atsika izany resaka rapatriement de devise eo ihany koa hoe mba hafahany toe-karena miditra fa misy vola miditra ato amin'ny toe-kareniny firenena mba mety kodina de mety afaka ampiasaina iny afaka manjifa raha mamonjifa ny mpividy de mahazo vola ny mpivarotra de mety kodina de misy le atao hoe transaction de miodina zany le toe-karena fa izao amintsika amin'ny teny zao mihisatra ailika any amin'ny Covid-19 le tsy fahaizana mitantana sy tsy fahalalana izay farafahakeliny tokony ho fantatra amin'ny fitantanana raha toe-karena izany maninona ary moa no kely araky ny teninao teo ny fanondranan'entana nefa inona nisy any tena mampiditra vola vahiny ho atsika maninona no be deabe ny importation satria tsy mbola ampy ny vokatra vokariny eto toerana kinona ary moa nitranga tamin'ny nanomboka 7 nopotehana ane ny orinasa malagasy nakatona ane ny orinasa zay manana fifandraisana amin'ny filora valomanana satria inona ny antony izy no tsy tianareo araky ny tenin'ny professeur James Aratsima izy no atahoranareo hoy aho dia ny sakrifienareo fiainan'le olona izay mpiasa manjatony mamelon'olona manjatony zany orinasa zany na mivantana io na akolaka amin'arivony ireo le tatsa mpanatitra ronono maro isan-karazany mifandray ao anatiny zany hoe fampiroboroboana na faritra iray satria araky ndreky hoe misy transaction misy mpanjifa ao misy mpividy ao misy vola miodikodina ao anatin' zany zay le mampandrosa n'le toe-karena
fa zay le tena hoe no ny fankalahanareo distafa oatra président ravalomana nefa tsy eo amin'ny fitondrana mbola nlianareo izay tsy fahaizana amin'ny tantana izay ka mamampiametra-panontaniana mihitsy hoe olona natao hitantana ve ianareo ny teniny sasany mantsy hoe natao iomana ve de raha miteny izany izahay de lazaina fa hoe mpanenjika tozoro afara zahay tsy mitangina soavaly maty tany no nyvoanjany fomba fiteny zany tamin'ny 7 alohan'ny nykonokonona n'ireo olonareo izany hoe fanonganam-panjakana nisy teto tamin'izany fotoana izay tena vidintsika lafo amin'izao fotoana zao araka ny tenin'ny président ravalomana hoe tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany ka firenena nandalovana fanonganam-panjakana na nisy fanonganam-panjakana ka nandroso mba mila zay anareo mpiaino indrindra anareo mpanaradiany zao fitondrana izao hoe nisy ve izany ka zay le tena ko iverenako ny resaka teo aloha teo hoe ile tena farafahakeliny tokony ho fantatra ao anatin'le fitantanana mety ny orinasa mety ho hainareo fa la fitantanana le raha-pirenena sy le hoe le toekarena akapobeny anananareo ve zay fahalalany zay sana nananareo fa nodinareo fanina nanaovanareo maso be tsy mahita dia lasany amin'ny famoretana araky ny teniko dikainareo sy ny dingananareo zay le hoe fifamatorana sy le fifehezany lalàna sy ny lalam-panorenanareo tao anatin'ny fahefanana mpindramo mivahoaka anareo izay ka resaka toekareny zay dia nyresaka tsika hoe riska n'le fipoahana ara-tsosialy satria misy ihany ny zavatra hoe azombola anampiana kely ao anatin'izay le hoe sanatry isy ny fipoahana ara-tsosialy manao maso be tsy mahita tsy hay ny zava-misy ato amin'ity fireneny ity tena efa sahirana andre matofoloa ny vahoaka malagasy fa ianao miaino an'ireo olona rehetra eo zay fa mifamatotra taminao hatramin'ny 7 ny akamarony nandrasantsika ihany am'izao fotoana zao hoe rovina le fanovana gouvernemanta osoloana ave prime ministre izy ministra hoe sorona efa ny avao mivondrona maro anisy misy anareo IRD nefa ela no sitina lakolosy hoe tena tsy mandeha araky ny tokony ho izy zany fitantanana andraraha-pireneny zany tsy miasa araky ny tokony ho izy reo tompony andraikitra ministra sy prime ministra zay nitendrena de inona ny zavatra tsapany vahoaka sy tsapanay manao hoe ohatrany misy mampifamatotra ka tsy afahany filoha-pirenena fanontaniana no apetrako misy ve zay fifamatoran'zay ka tsy afahan'ny filoha-pirenena azafady mialatsiny manala na manolo ministra iray na roa na telo na izy rehetra de zao ny fomba fijeriko raha ohatrany misy chantage eo ao anatiny ao satria niara-ny sosy teto ihany niara-tsy naomby teto ihany maro ny zavatra mety hoe tsy tena ara-dalàna tao anatiny zay niarahana teo zay mety nisy ny finamanamanana fakamakamana ny kolikoly ny fanomezana tombontso manokana be de be mihitsy ny azo ambara mikasika an'izany de zao no mety olazay ny sasany hoe aza kitikitiany zay monsieur le président fa sanatria raha hoe soronao eto izay de ho sotomina ho samborinay ny rambony sasany tsy sanatria mampitahanareo am'le biby misy rambo akory fa ianareo ndray de miara mirodana isika de ny sasa mitazona ny rambony sasany rehefa ndeha enjera de le menjery indray mitanjona ny rambony ny hafa eo de aloha miara mirodana eto zay ve sanatria mivava ny tena tombontsoa ambonin'ny firenena hoe aloha misakrifie namana olombitsy raha tena ny tombontsom-bahoaka maro no jerena sa matahotra an'izay le ifampisitondrambo eto ianareo satria manany eo any akady dia mety monsieur le président ay tena mahay ianao monsieur le président ay tena ianao raha nga miasa ianao tsisy ohatranao mihitsy fa izao nefa ny teniny monsieur le président hoe 1+3 = 13 mety zany monsieur le président tena mariny zany 2+3 koa mbola 13 mariny zany monsieur le président tsy misy samy teny lasa oatra ny fitondrana mpanjakany eto lasa oatra ny monarchie eto fa tsy république tsy totsy tany républicaine no misy eto de efa teniko iny tamin'ny fandalovako farany teto ihany koa satria mafisiky ny hoe le fond souverain tahirim-bola ny mpanjaka nge zay mety fomba raha afahana mandika azy fa marina hoe ho an'ny tena mahay tsara le teny frantsay manareo tena mahay mba atory anay fa azo adika toy izany io amin'ny endriny anankiray zay le hoe fond souverain dia tahirim-bola ny mpanjaka fa ka misy mpanjaka eto ka zavatra oatra zany anisany teny isarianay ny vahoaka malagasy ny sainy ny mpanaraka an'zao an'zao hoe zotsika ny miteny zotsika manana fiaina tsaratsara kokoa mba ary zoatsika ny miay aho sanatria sao de tonga ny fipoahana ara-tsosialy ka ho vidiny ny firenena lafo indray tsy misy maniry krizy eto tsy misy maniry krizy mihitsy eto am'ty firenena ity fa raha zao lalana hitondranareo azao de tena ohatry ny ronany akady mihitsy isika rehetra satria tsisy vahaolana tsony mihitsy ary tazana lizy vakina fotsiny lizy ry mpitondro hoe tapidalakale ianareo dia
ny fiainanareo fotsiny sisy hitanareo ny mahatsara azy fa ny vahoaka malagasy a de tena tsisy eninareo tsony a ny fangiry firiana iainany sy zany hoe fahantrana miatra am'taolany sy efa miatra am' tena ainy mihitsy a na resaka efa voateny matetika hoe aiza ny resaka fanabiazana sy fitaizana ny zanany aiza ny resaka fitsabona sy ny resaka fahasalamana ary ao anatin'izany fahasalamana zany a ny laza nanambara tao amin'natin'ny lahateniny farany ny prime ministre nanao hoe ho amafisiny zany fepetra zany makasika ny ady a iatrehana sanatria an'zany hoe variant anankiray atao hoe delta na variant karana moa indien tsy hoe karana moa fa atao hoe indien satria ny karana be deabe misy pakistanais misy avany a nepal fa izao inona ny nataonareo raha mijery eny an-dalana eny ry vahoaka mpanaraka an'izao miara-monina sy nareo vahoaka malagasy mahita zavatra miova ve ianareo eny misy famporisihana ny olona ve eny an-dalana eny manao hoe tsy atao eny am'soko io zavatra io ekena misy spoty kely any amy tele de izay hatreo de raha aveo ny olona ny sazinareo asianareo mandroaka rano maloto ery amin'ny la réunion kely ery na any amy toerana zay tsy anany tsy hitanareo mihitsy le lahara-pahamena tsy hainareo le mitondra firenena tsy hainareo farafa-kely ny tokony ho fantatra am'zany hoe mekanisme ekonomika izany tsy fantatry na misy manampahaizana any ao anatin'zany fitondrany zany ary ianarahantsika malala eto araky ny angom-baovao azy nay dia ary tena nahazonoty tsara tena mention tsoatako sy ny très honorable sy netra tamin'ny tezina mémoire nataony fa noho ny tafaraka ao anatin'le ekipa dia fenony vava de tsy miteny satria mihinana fenony posy a efa tsy atonona tsony mihitsy de fenony vava de tsy miteny misy ministra fa za tsy hanonona anarana tena anisany na vita tezy a tena hoe anisany tena manana maizy azy ary tena tsara ny fijery ny jury sy ny mpitsara azy fa de nefa dia tsy miteny fa rehefa miteny ny anankiray hoe 1+3 égale 13 mariny zany monsieur le président ny 13x0 égale 13 mais mariny zany monsieur le président zany ny zava-misy eto amin'ny firenena ka tokony sahiteny a zay ny teniko hoe tokony sahiteny nareo hoe mifanitsy tsisy nahatra ny ekibondreniny tsy nisy hoe manana ny marina rery izany eto fa tena hoe finiavana sy fitiavana n'le mba fanindrina ny anana ny vahoaka malagasy a fiainana tsaratsara kokoa ny antony tena hitenenanay sisy to manay hatrany a zany a lakolosy izany ya ny temo député fetra teo mikasika indrindra am'izay hoe tranga nakany am' 7 zay fantatsika tsara fa misy ny piage économique tena official mihitsy zany zany hoe fandrobana raha toe-karena zany satria nandritry ny fotoanany crise iny a rehefa lasa Andriamato Ramarika Ravalomanina zany niala teto Madagasikara dia norobaina ny orinasa tany Tomasina zay nisy ny vary ny menaka ny lafarine ary izay no iresantsika azy hoe tena piage économique mihitsy le izy zany hoe fandrobana toe-karena satria orinasa no tao ary nisy an'ireo stockna entana marobe zay mbola tokony nandeha araky ny fitsinjarana tokony izy azy araky ny maha orinasa azy ary ny sehatra tonga tany ambilany sy ny ainany vahoaka malagasy zany fa officiel ny resantsika azy satria dia nananganana komity manokana mihitsy nene nandroba andreo entana tao anatiny zany orinasa zay tao anatiny Serana-Tsambony Tomasiny zany tsaroko tsara nisy mpitsara tao anatiny zany nisy olona zay am'izao fotoana zao de tale nenevony ministerany misy an'zany olona zany misy mpandraratsotra sy ireo akaikikaiky ny fitondrana teteza mita tam'zany fotoana zany ary de nalaza le quota hoe ny quota andray ihany de zao taona amin'ny lafarine ny quota andray ihany de zao taona amin'ny menaka ny quota andray ihany de zao taona amin'ny siramamy sy ny vary tao anatiny zany adevitra zany tsarotsika tsara zany raha zany député fetra tany Tomasina de niazakazaka tany Tomasina avokoa rehetrarehetra zay nieritreritra fa ho mpanakarena aingana satria de ananientsika n'lay vary lafarine sy lay menaka tao anatin' zany orinasa zany kanefa nitondra anakaiza moa zany am'izao fotoana zao samy tsarainy tantara eto daholy olona nanao an'ireny zavatra rehetrarehetra reny satria amatonina maro zany rehetrarehetra zany amaraparantsika député fetra melohan'ny tena elanao eto amin'ny plateau angamba député fetra everiko fa mba fitipitina kely ihany ianao lay lalan'ny Madagasikara satria de hiazotsika am'izao fotoana zao am'lay hoe 5e république zay nresantsika teo mety angamba ny amitina ao anatin'ny minitra vitsy ianao satria mivoaka tao anatin'ny fehi-kevitry ny fianambe nasionaly ny mpanohitra iny andrandray ny vahoaka malagasy zany hoe mbola manana lalana hivoahantsika fa tsy sanatriny zany akora dia horesy
atao anatiny na hobabo atao anatin'ny tany Madagasikara angamba tsy horariny zany ary tsy eritreretintsika zany fa matoa misy mpanohatra manana vahaolana antsika député Fetra. Marina tokoa zany teniny zandro lafaniry zany hoe manana vahaolana ary tsy miravoravo tanana ny avaty anivon'ny fanoherana na eo azy ny atao hoe tsy fahaiza mitantana aseho an'izao fitondram-panjakana izao araka ny teniko teo hoe tsy niomana fa tsy mahay mihitsy tsy hainy mihitsy zany mekanisme ekonomika farany kely tokony ho ajaina ary ny mahay mangina satria fenony vava zay anankiray ary matony voaka tany zany solo tena maro avy any amin'ny faritra zay isaorana azy ireo no tena nanomiaina zany ary nampiseho fa Madagasikara ray manontolo no mitaky an'izany zavatra zany mitaky an'izany fanovana lalam-panorenana zany lalam-panorenana zay tsy mifanaraka itsony fa novandry zareo arak'izay napety azy anatin'izany ohatra ny fandriana ny filohan'ny mpanohatra de hoe hosoloana député izany filohan'ny mpanohatra izany ofisialy zany santoinandray ao anatin'ny maro fandikanany lalam-panorenana miariary teo farany teo ny resaka gouvernoura de mbola namafisina indray fahefany zany gouvernoura izany manana eritreritra an'izany reo dia ny tena mampome ao anatiny ary mampanongo tena de misy gouvernoura samy laza fa ara-dalàna ny fampitomboana ny fahefany zany gouverneur izany tena hoe jereo iny olona raha iny fa raha hoavy ny fotoana ny arina tsy eo amin'ny fitondrana zao zay olo zao ny olona oatra reny no tena mpandrava efa to le biby za tsy ho teneniko le izy tsy soavaly maty reny ary tsika tsy miompy voalavo za tsy sanatria mampitovy olona amin'ny voalavo fa tena misy olona oatra reny no mamitaka anao andre matoy filora joelona dia araka ny teniko fetra ny fotoana fa ity mialatsiny any resaka lalana ianao araka ekonomika fa ty lalana tena lalana no resako satria mba makasika ny boribory tany fa adimy manokana zay le tsy fahaizandrareo mijery mamaritra ny lara-pahamena firy ny lalana atao hoe potika eto amin'ty Antananarivo renivohitra 2.7 foko tany de inona no nataony avy nanolo ny anaran'le rokady izy nataony hoe rokady ny arivo am'izay ngamba mba hoe tadidin'ny olona fa izy ny nandalo teto ny tokana an'io za mino fosoloan'ny olona io zay hitondra manaraka mialo hoe rokady ny arivo eo miverina amin'ny anaran'ny tany aloha fa ny tena tiako tenena de hoe maninona misy fanontaniana petrako ty maninona ny lala masay tsy maninona eny aminay ny boribory tany fa adimy nondrako fanatara ohatra zay ny teviny nefa ny lalana ataoko hoe mbola tsy misy lavaka fa ny any amin'ny 2.7 zao misy eto madinika otra makany dego erana Antananarivo any amin'ny 67 any ato madinika any ambadika rehetra any lavadavaka lalana tsy manintsy sy maninona satria tiana hitoy amin'le rokadiny arivony batizena rokadiny arivo avao de hoe navita nytia asa eritreritra anakonana ve ny zava-bita amin'ny président Ravalomanana tamin'izany fotoana ka dia zay le tsy fahaizana ara-pahamena manongo teny ianao namana faniry manongo tena ary-pijery hoe inona ny tokony natao natalohan'izay tsy alova nanao hoe naletika tany ambanin'ny tany ohatrany any amin'ny tany mandrosa ny fil sy ny kabla satria mampisy aksida fa misy poto eo ampovoan'le arabe eo zany ny tokony natao fa lalana tsy manintsy manina ndrakofanatara ohatran'izay ny teviny tena mampome nareo ka dia zay angamba ny hafa efa maro ny namana tazako ambadika ao ary mbola manana zavatra marabetsaka iresaka zavatra momba mifambolena raha araky ny teninao tena manafaniry fa dia makasitraka anareo mpiaino naharitra ny aino ary isika tsy maintsy miteny raha mbola mahita ny zavatra tsy mety raha mbola mahatsapa fa mijaly ny vahoaka malagasy ary tsy tateraka ny contrat ny fanaovana dia tsy maintsy miteny izay fa zay no anjara andraikitray sy asa raika dia zay no ametrahako ny veloma mandram-piona mandra-piresaka amin'ny manaraka indray misaotra ny teknisianina misaotra ny namana fanira misaotra ihany koa ho atsika rehetra zay mbola andalo andray anjara eto mandra-piresaka mandra-piona tompoko misaotra ny député Fetra itsika tetsy amin'ny boribory tany fahadimy navita ny adidiny izy tamin'ity marainy ity ny resaka ny zava-misy tsara ho fantatsika resaka amin'ny fahefan'ny gouverneur izy teo ao amin'ny fotoana manaraka de ho resahantsika eto tia adihevitra momba ny nouveau projet émergent ity satria tao anatin'ny filakevitry ministra Omaly zany de nivoaka zay tosika menandreo faritra samihafa reo de anatin'izany ty nouveau projet émergent ty ho resahantsika zany amin'ny fotoana tokony resahana azy fa mbola mandama ny pitsopitso mahakasika izany isika sy mifandalinana samihafa ho an'ty raharaha ity zany fa amin'izao fotoana izao de efa vombonina angamba ny député Randrenarso Stanislasy efa eto akaiketo rastany rehetra am'lay anarana na botrabotra azy na teny anivony bolina na teny anivony baolina
na teny anivon'ny tontolon'ny fambolena zany rehetrarehetra zany teny anivon'ny tontolon'ny asa favety satria dia ingénieur am'izany izy a ny teto Madagasikara na teny amboribory tany faharoa zay bolina tena ny elakelatrany no nentin'ny rastany mialatsiny akoatrany zay nataoko satria zay no nahafantaran'ny olona azy tonga tany amin'ny tompon-daka eran-tany tamin'ny 7 tena enjany zany raha zany député rastany satria tena ny elakelatrany ny angaina amin'ny bolina de tonga tany amin'ny sehatra zao tontolo zao nampanakoako an'i Madagasikara tao anatin'le fandraisana anjara ny tompon-daka eran-tany ny ekipanareo tao Ambohipo député rastany miarabanao aloha zavatra voalohany indrindra natsiaritsiaro anao ny mpanaraka miara-manonja ay moa ianao de tao anatin'ny ekipa ihany koa ny zarazara satria tao anatin'ny herinandro iny de nisy ny nakany varatra nisy ny nakany andrefana nisy ny nakany atsinanana dia ianao anisan'le nakany atsimo avy tany Fort Dauphin ianao de nandeha partera mihitsy nandeha niazo Antoliara taty de tonga teto Antananarivo tonga soa député rastany eto amin'ny miara-manonja sotra betsaka tompoko na amin'ny fitenenana voalohany indrindra de aloha ny tenenako angamba de miarabantsika mpanaraka miara-manonja na ny eto toerana ny eto velana tao koko daholo ino fomba saka mitenitsika de tradimo fampiarabana de mialatsiny fa tsy teto herinandro fa zany hoe madéputé de Madagasikara moa de hitanao ihany fa sady manaroatra sady jery mba niasa kely fivelomany tena mbo mijeritjery koa ny hoe inona ny zava-misy amin'ny madéputé de Madagasikara fa tsy ho député ny deuxième aditsy andraikitra daholo zany toko de tsy maintsy atao de rehefa eny am-pandehanana eny moa de mahita sy mampalahelo satria raha hita eny an-dalana eny de tena mahontsa de mahontsa lasa tena eny an-dalana eny le olona amin'le lalan-dratsy na makany iny lalana makany Fort Dauphin miakatra makaty Tuliara de tena eny an-dalana aby ny olona mamboboatra lalana tena nona mitanondrika ny zazakely sy ny tany de mantany aizany rano aizany sakafo zay moa fa mifatsipeta be mihitsy ny tany député Todzoko ny tena zay izy tany Tuliara fa zay tany Fort Dauphin ny azo amin'ny Tuliara fa de tena mahontsa tompoko de tena nona le olona tena tsy mahagaga raha le hoe le afiadidinana tao mpanao gazety vahiny hoe mihinana tady kiraro mihinana le hoditra tena tsy navanovana kiraro tena mahataitra ana ataoko tsika ataoko hoe tandrevohatra tatsahana ataoko hoe taniviny mbo vo mety risika hitatsika daholo zay amin'ny fiainana tena mahontsa de mahontsa any efa de mangetahita ambolo lakana atsika satria de midadasika Madagasikara malalaka eny ambalana eny de hoe maninona ary ty tany ty ve tany vohozina sa maninona tsisy rano nefa maniriny doroboka tsara ny manga doroboka tsara ny voamadilo doroboka ny kininina misy kininina baobaby tena hoana rehery mpitondra mojerena fotsiny amin'izao le zavatra tena vola tena any ampiasaina matona sina ministère ny agriculture de misy budget lanina io tao amin'ny elefera tao amin'ny fitina tao ao tsy hainy zareo ve mampiasa lizy hoe ty ataoko ohatran'izao ty le lara-pahamena mihitsy ny zany tena tsy ampy eto amintsika ary raisiko ny tenin'ny député fetra teo hoe fahavendranana sa fahavindrona sa tenana nefa misy manampaizany ihany ao tena rehefa tena hoe tsy mahatateraka tsy mahafitapola rany de namantsy may izy tenin'ny président tamin'ny félicité ny olona nahazo baka mention izy de tena izy hoe matoa izy ianao gisitra zany de tsy mahay matoa koa gisitra tsika amin'ny tena amin'ny firenena rehetrarehetra faharoa tsy mahay zany président ihany ny tena zay zay tsika tsy manaratsy ny miara-manonja tompoko de tena olona tena endry satria tsy voakasokasoka atao amin'ny zavatra raha iny zao raha jerena zao hita Madagasikara raha mifandalovako zay de verina kely de ohatran'ny samby rendrika Madagasikara tena rendrika dina ny solution rehefa rendrika ny samby inona nalefa manipo hoe de sauvetage manao gilet de inona le izy zay ny tokony tena atao ampitondra igny ana satria efa araka ny tenitry teo aloha hoe efa deuxième mi-temps zao
zay ny tsara mivoaka anao matoa anao bibibiby matoa anao manao an'izao zavatra rehetrarehetra oeraoera sy ny rehetrarehetra zao a mbola ty ilatsaka anao manaraka nefa ny olona tsy azo ambakana tsonso tsy afaka fitapitahanao tao fitabitra tsony fa tena fa mandinika ny olona de raha olona nona raha olona tena tsy mianatra na olona tena tsy afaka manao inona tsy ny inona tsony nataon'le olona fa tena rendrika izy de inona nataoko ny tikadongavana am'le poet de sauvetage le gilet sy ny ta sady ataonao ny famokarana afa ny tena teo aloha inona nahatonga antsika manitra tsy ampy an'le vary sy ny rehetrarehetra de toizy kely iny loha am'ty ndremanyty de inona mahatonga antsika tena manitra vonjeo aiza le tosika famino azonao le tosika famino le vola betabehatsika tany ivelany tamin'ny covid reny raha reny tamin'ny heritaona raha iny fotsiny tsinjarantsika amin'ny sakafo le olona sauve sakafo a de jerevo le solution inona no amokarana isaka ny district de verina zao misy solution ndray solution tena solution satria maha-technicien nato ka mampamboly anazy sy ny tariny a mahatena hoe tsy mpamboly koa fa tena olona mpandraraha de tena maharary ny tena fa raha tena zavatra tokony simple kely tokony atao fantsakana nefa ohatra hoe tapin'ny orombe io ve azo exploiter député Rastany de ianao nandalo tany raha tapin'ny orombe mihitsy ny misaotranao na miazay za zao mandinika amin'ny maha-technicien tena de tena ao anatin'ny 45 kilomètre angamba ny long ny orombe iny largeur ny misy hatramin'sa tena midadasika accessible ny tôbila tracteur sy ny tariny raha jereny io ny orona maha orombe azy ny orona mivero tena mandifitra raha mandifitra io tompo misy sakafo tokony apetraka azonao ka maninona raha ohatra le vola ministera ataontsika makaiza gaga be hoe makaiza avy maninona aloha raha mba manao aingakaingana amin'jena nyty taony ty a raha sotominao le rano tsy de koa le bedabe raha problème rano misy tena nydinihako mihitsy za sady mandinika any an-dalana misy an'le tena hoe reny rano andrano iza raha tonga amin'ny débit an'le rano a tena mahatratra 1 mètre cube par seconde eo izy 1 mètre cube par seconde raha ny débit an'le rano de ao anatin'le fokotany hoe andiola tena jerevo andrefany raha afaka nitapitra ny orombe anao a de misy tetezana be io misy rano io fotsiny re tompoko stomo anaovy motopasse mana zatra hitan'ny teknôlojia zany hitan'ny hydrolysien zany hoe stomo eo a amokan'izany de anaovy rano mety amin'ny faritra matatsahana koa matany tatsaha mampamboly ana tena possible anbolena katsaka raha mihinana katsaka in'olo vokatra be amin'ny hectare satria raha 47 fois 100 fa 4 hectare ary voatondraka amin'io rano io satria le rano nge tsy mandeha permanence hoe tena hoe petraka fa tena manondraka herinandro roa andro isaka ny 3 andro tena vita n'izy mihitsy na amboleo voanjo na amboleo mangazo tena nalaiko sary mihitsy nijanona kely sendra mavoaka nanao récréation tena nalaiko o tapiny ombe tena amin'ny partie axe iny tsy amin'ny orombe ndreo fa mandaigna sara zany fa tena mety mangazo tsara mangazo nefa tena art Afrique ngamba be tabe foto-sakafo na Afrika ty inona tsy anaova le fitondrana an'izay fa tena hoy za hoe tsy hain'le izy teto zao honorable Toutsoa vao maîtriser ny tsara amin'ny anara satria économiste izy nataony tsara double doctorat sady ao anatin'ny inona moa izy teo sady économiste izy no sociologue tena voazarany tsara de zany ve de tsy takatra amin'izy za tena resy lahatra mihitsy mbo nienazy amaly a fa tena resy lahatra hoe atety développer ny misy ny donky ohatra zao ohatra olona tena ohatra zao zany re ty amin'ny fambolena sy ny famokarana akoatra mbola ho resaka eto momba ny lalana ratsy be sy momba ny travaux publics mbola afary mbola ataoko afary fa potika lela ohatra zany zao ny vaovao voaraintsika raha tsisy ho fivana to isy fitokonana ny amin'ny lalam-pirenena faharoany raha vaovao miparitaka hatramin'ny mamaly ka reny vaovao tetoisika aloha zao ny lalana azinao mbola ty amin'ny fambolena aloha ny vabaso kely azinao ho amin'ny miara-manonja olona tena hoe vonona mahalala ny zava-misy eto Madagasikara fa tsy ohatra ny fitonana kehitriny hoe io anao ministre amin'ny fambolena tsy manaratsika fa zava-misy développement ohatra n'izany natao hoe isaka amin'ny 22 raison asivo satria ny omby nangalarina daholo tsy vita tanana tsony ty asivo tena hoe ohatra ny eo ana matériel agricole tsy subventionné ny fanjakana mba mahavita quantité be tabe
de vita ny fatany ataova mibara azy de vita fa tsy tiana ohatran'izao zavatra hoe kapoka no aina de tena oatra mampimebe za tena hoe tsy te hanenjika aho za tena hoe zao ny lalana atao zao my président aminareo aloha ny zavatra mitondra ataova ny zava-misy de lazako anao hoe iverina am'le azy hoe ambleo azy ny atsimo satria mety raha mividy fotsiny satria misy renirano hoe ny ono lasy ny rehetrarehetra izy avy ny renirano iny sotomony rano de vidiana fotsiny siterina ngezabe de ambleo ny hazo manao exemple hitanao satria miteny le mandende sy ny tany ohatra fotsiny ataoko anao Canada raha tonga Montréal anao de mianatsinana makany tonga makany Québec 400 km tonga de tena hazo mandrifotra be atreo Canada ndre makany 1000 km makany atao hoe lac ngezabe ataoko ohatra ny province Antananarivo angamba rano fotsiny satria manokatra tsara le azy tena rano hazo fotsiny atrany ny Amerikanina makany centre ny angovo hoenty makany anaminy hélicoptère sy miaramila ny tena manaraka tsy 1000 km manaraka an'io so de misy tapaka satria be ny rano raha jenrenao camion mbola tsy hita Madagasikara camion faran'izay ngeza mitondra hazo ampiasana amomba ny trano sy ny tary makany nolo exploiter ny araka ny teniko tany ny any ivelany na hazo votrandraka daoly na varim-bazana katsaka de maniny iny orombe iny na vela fotsiny iny tapa ny atsimo iny antaotro mbo ambiletsika hazo e raha vitatsika hazo ohatran'izany morato isaka ny commune fotsiny isaka ny district na isaka ny commune assez vous reboisement alefasy io vola mifanjakany satria fa misy amin'ny amin'ny isan'ny ministerany ny fambolena azonao alefa makany izy de tena hoe ambleo raha kofa atsikelikely fa raha ao anatin'ny telo taona raha sendra mandoa ataontsika ny vola be da be lany atoko tsoforoana de tena feno azy daolo de mamavita ohatran'ny olona tonga ho azy ny rano tonga ho azy ny orana tsy mahita antsony fa le problème tena hatram'izay mako de tena hoe tsisy ny rano de atao amena lara-pahamena kely zatra mandalo fotsiny mena vary mena sakafo mandalo fotsiny solution zany famboleo azy iny de zay nataoko anao président anao mbo toko mieraoera kely amin'ny any hoe tsy vita 10 taona raha vitanao zay ao anatin'ny tena 2 taona sy tapany de mbo ianao tena mitombola le tenao tsy vitan'olona tato amin'ny 10 taona vitanao ny ty projet hoe rakotralo Madagasikara ty de nyresan'ny filo am'izao fotoana de misy ny filazana hoe tena amokatra hazo maro be misy tsika ary misy alefa amin'ny drone mihitsy ara le lay masombolo zany ahafana mahazo an'izay ala zay ny resanao teo manko le hoe any firenena hafa de tena manao azo izy sisy ny etsy Anosy Maurice any zavatra tsy lavitra atsika vao miala amin'ny aéroport de tena ala paro fotsiny ny any amin'ny Anosy Maurice de ino misapatsapana ny lalana makany Culpipa makany Grand B sy ny sisa makany Katborna am'ireo toerana rehetrarehetra zany zavatra telo nge mampandrosa Anosy Maurice ny fary ny bière de ny touriste matanjaka Anosy Maurice anatin'le dragon izy zay tena sous-estimé-tsika tany arina tany fa te hiverina député Rastany tsika moa tena hoe miandrandra zavatra maro be eo ihany le hoe mitsikerytsika milaza ny zava-misy tsika ary betsaka lay fanitsahana lalàna fanapotehana firenena atao am'izao fitondrana izao tsika nefa de mame foana miezaka mba hoe opposition intelligente mizaran'izay vahaolana fa na zany ary aloha aza de tena omena zato isan-jato le spapa fa tsika inge mbola hitondra fanjakana député Rastany anatin'ny vazivazy ihany zany fa za te anontany-kely ny député Rastany ao anatina projet na développement ty resaka sopotra atsika mijaly am'izao fotoana zao ny vahoaka malagasy ary miakatra be mihitsy ny vidim-bary am'izao fotoana zao ny mampalaza atsika nefa de manana karazam-bary tsika za de miteny an'ity foana député Rastany tsika ne manana an'ilay varimanitra manana an'ilay Madame Rose manana an'le tsipolitra dista mangamila inona ny vary tsy ananatsika ary mahafantatra betsaka no fantatra député Rastany ka zay ny tena tiako antanina am'le resaka lemaka le sopotra hoe mbola avitrabla ve Madagasikara raha ity fitondran'tiny eo zany mbola iaina araka ny tokony izy ve le tatsaha malagasy satria raha ny eto Antananarivo fotsiny zao ny tanysainy député
leran'Rembolaina de hoe tsisy rano eto le barazy mahazatra le fatao ery ambomanambola akaiky ny batobitsa mbola tsisy mihetsika ny fikarakarana azy zay tokony hanondraka tany amina hektara iny avaradrano iny ny any amin'ny faritra Tsirabe iny zay misy anao fantatrao tsara ny hoe maina ny tany be da be no mitaraina am'izao fotoana zao so de ny fahatarana zany de mitarika fahampitehana be da be ho an'ny aoriana satria izao no fikarakarana ny tany ahafahana miarika amin'ny fambolem-bary manaraka député Rastany tsara toerana ianao hiteny an'izay zavatra zay satria olana ara-bary misy am'izao fotoana zao 3 arivo izy zao atahorana io hiakatra 200 dobo etsy tsika menakavy eny tompoko misotranao marina zany ianao miteny Atsirabe mako de apatsivo kely ihany mahatonga tena miady varotra hoe le fambolem-bary tokony tsy olana satria zay le izy ny teneniko teo aloha hoe tena mahamenatra raha ty Madagasikara tena misy rano misy mamokatra ny tany misy ny zavatra rehetrarehetra nefa de manafatra vary andanitsika devisy avy any ivelany sloga tany amin'ny any atsimon'ny vakin'Akaratra iny taloha ny mahazo any Ambositiny de zay olona tena mahamenatra zany tena hoe tatsaha taloha hoe mividy vary tena farany enatra zany tena farany sy enatra hoe tena mahavita taona ny vary tena lazako anao mpiasa ny odera mako nraiky taloha mpiasa ny odera ny tatrako taloha de tena tatsaha de nisy tena tazambola tany amin'ny école tena tao koa tany amin'ny Zinga SAIPP nanafatra de amin'ny DCV na amin'ny alina mampidirana vary fa lany vary zay misy période na lany vary de amin'ny alina mampiditra amin'ny alina manova tôbila avy eny Atsirabe midina any ambanivohitra ny manantona hitondrana an'le vary fa mahamenatra hoe io tanàna io lany vary tena zany sloga tandro tena mahafinaritra voky le olona de nentiny exemple tena hoe hitondrako amin'ny firenena za zay olona tsotra tiara mahavita bagazy ary nanao canal tena eo amin'ny 3 kilomètre mamokatra vary teny koa tsy lasaka ny 50 avy any taona ny olona zay lalovan'iny rehetrarehetra aminao nanontany mako tamin'ire mantery hoe 4 hectare tsy lasaka any amin'ny 30 000 hectare olo izy rehetrarehetra mamokatra zay de olona lalova ny 4 tsy nona fa par contre andany kosa nefa le tapany tsy lalova le rano tena tsy vita fa de tena mangadiady eo ohatra misy salondrera fenonana hoe aiza anao zangaho eny manao zay ataoko originaire avy any manampy manao bagazy misy loba barazy nataon'ny président asa mifanjakana zany fa manampy kisany tsy miandry an'izay matandrazana matopo tandrazana marina député de Madagasikara koa ary origine afaka manampy any de zay ny exemple ataoko anao hoe maninona za mahavita vary mahavita tena io zarako ny olona tonga eny anampiko zay nalana député tamin'ny voalohany taminanao propagande tena mifanako vary ohatran'ny famadinana misy olona 10 ohatra ny famadina zarako vary de io mahotsa le tsy maka ny loatra zany fa tena faly le olona ary raha tam'izao raha tsy manam-bola satria tsy maraka le volatany io tsy mba sasany kelikely ihany le izy ao ny ditsy rehetrarehetra mifiry kapoko mivary 4 kilo isaka ny tonga manontany eny amin'ny arrondissement mako vary mio azy azonao satria le vary mbo vokatrakaotra inona anam-pikolo de maninona tsika ary no reraka arabary afakely any fotoana fa tonga de fipitiniko ngamile izy tsika manana fanandeha ma député de Madagasikara fa nandeha tamin'ny nandeha tongotra tapany avaratra tongotra avy eo anina moa ty izy ry Bialalana de mahazo ny Ambatodoria de mahazo Ambody Adabo de farany Martolana de mifoaka ny Sampafa tena ny sainto namana faniry lalana tsisa tracteur mitondra simaray anao miasa kely tamin'izay mitondra simaray efa fatonany sima nefa mivary any tompoko de tena afafy fotsiny de vokatra raha io fotsiny nanaovany fanjakana fotsiny hoe ndao ary vakina lalana andao atsarana amin'ny masom-bola ampiana barazy ao ihany de efa tsy lanitsika mivary tsa misy zatatsa zapamboly manita lizy hoe tena sambatra angara Madagasikara ahontsika ny tena ambakany any Sina ahona ny ambakany Pakistan manafatra vary zay nataoko vendrana tena dalako tena isa Jérôme meko anareo mpitondra raha mbola manafatra vary fa heritaona nkeo de manisy raha
alefatsika any aby vola rehetrarehetra lalina tsy mazazy any tao de agriculture atao am'dony zavovona be mifambolena de avitra ange ny zavatra io fa tsy antao tamin'ny herintaona zao de efa niana 20% ny vola tany amin'le fiaina nalefa tany tsy mazaza ny budget anaovana ny fambolena tampizy mbola niana aby izy rehetrarehetra de inona ny zavatra misy eto atsika mianakavy eto de apetraka kely any mbola eo Ambatondrazaka nampatalo tany Ambatondrazaka koa tany amin'ny honorable Fidèle le curage tena tsetsina ny atsanga daholo nino mozy teo ny lakandrano mba curé fa tena de fa mahavita sopotra atsika hatramin'izay io mandalo ndray tsika raha makatia Marovoay tena mianana raha mandalo angamatsika mandalo an'iny Ambodifasika iny de mahazo Moro Malandy tena Amboro Malandy misy barazy be raha io fotsiny afitsarana hoe le rano stock ngeza be ny atao stock amin'ny anina androana ny tany maina be makany tambary maina be tsy voatondraka iny tsy lanitsika amin'ny vary manga fotsiny ato Abamangoky manga fotsiny Madagasikara zany tokony premier exportateur na vary na zao tontolo zao fa no fahavenana na no nisy firara iny de zavatra mampalahelo le izy moa zany raha nambarany professeur James Ratsimaomaly tsika koa tafiditra anatin'ny guerre d'intérêt guerre d'influence de be tabe no manana intérêt a Madagasikara ka potehana mihitsy le tatsa malagasy ahafahana manao importation ana vary de reo olona vitsivitsy zay miara misosy amina olona anaty fanjakana no manao an'izay importation ana vary izay dia miaripihatra le vahoaka malagasy lay vary tsy de tokony nahazatra azy no lasa vidina satria lasa misehatra mora eny amin'ny tsena rehetrarehetra eny de lasa mampalahelo le zava-misy député Rastan nefa le vary ara-pahasalamana satria le vary gasy tena vokaritsika io nge tena ara-pahasalamana mihitsy sady manatanjaka vatana io maritra anaty kibo io no mitondra tena hoe hery lehibe mihitsy apport tsara mihitsy amina resaka santé zany rehetrarehetra zany de veritsika fa tena lehibe ny fanazavany député Rastan teo foza hoe aza de mena daholo député Rastan le sopapa satria tsika mbola hitondra fanjakana rehefa itsika ny eo de aitsika tsara mihitsy mametrapetraka an'io hoe tena mahavita tena ara-tsakafo tsika fa tsy nde angatabary ampanankarena ny any Vietnam ny any Chine ny any Pakistan ny any Congo ny any Brésil sy ny rehetrarehetra zany fa député Rastan mandeha de mandeha ny fotoana tsy teto ianao nandritry ny andro maromaro fa mino fa naheno vaovao ianao de mba hararoty kely ihany ty afantatra anao omaly moa nandeha le déferment nlay raharaha mikasika an'le hoe misy fikasana fifofona tompona andraiky mpanjakana ambony eto anivon'ny firenena ngamba kosa député Rastan solombavambaoka any mba hanana ny mety hoe de mimo kely na teny ambara kely manoloana niny raharaha iny zany député Rastan na de hoe tsy miditra anatin'le fond de dossier moa tsika zany tsy miditra am'izay mihitsy fa le endrikendriky lisy ny zava-misy fotsiny eny tsy miditra atsika misaotra anao ny am'izay io de mahagaga fantanin'olona rehetrarehetra eny ombeny de hoe tena marina aveo sa cinéma zany ndray aloha tsy tena hoe tena marina na cinéma fa mampalahelo raha mifofony any olona zany ny aloha fa nyteny araka ny teny honorable teo de hoe saotra betsaka antsika saotra betsaka an'Andriamanitra fa tsy tafiditra zay maholo kendra miara-manonja tompoko de sy ny fanoherana miara-manonja sy ny fanoherana de manao ny zavatra tena tsy mety atao fanjakana fa zany profo azy hita fa hoe zay tsy mila ny sezanareo fa mbary tsara fa anareo aloha fa engagé anareo fa nitondra an'io sy nanao zay nampetany ataovy zay mampety anareo de momba ny tile tsao le hoe namono any président za tsy hiditra lalo hoe namono za tsy namono fa tena hoe za aloha toerika marindrano amin'ny madepute ana samy mandatsaka ny olona zany fa tsy enta de ny zavatra mampaleo fa namana faniry de zao hoe maninona ary fotoatoana président satria hoe de ny fofony eny ary ty fofony eny malagasy ty tianoanana be da be isan'andro ty insécurité tena taony dalo mirehatra ty mifofona ena tena ny asa atao koa président tsy manamaivana azy olona lehibe olona manakaza amitsika zany président filopirenena zany ameko any andraiky izy fa le olona maro isa 90% efa nona fa io za sopazana sekeny mba ahoana ny fofony eny regny zany de tsy jerena
atao tsy mbo atao tamtamy mba tena tonga de mita mahamenatra nge tena ny katolika za aloha sorena kely any andramindray amindray mpanaranga aty de tena atao tena izy inona loatra ty fa inona ty miseho tamin'ny firenetsika ty tena zavatra mampalahelo mana tena zavatra tena fa tsy mihoatra ny kisango mihoatra ny tsy mety kosany ary maninona raha zay naverinako no mandeha hoe mba atao voatanzika io olona fa tena mialaina tena fa tena zao nge ny olona hoe misakafo tsy hoe misakafo tsy fa fitazomanaina sisy mampalahelo misy maty mivatana misy maty mivaty be da be maty mivatana tena za tena tsy mipetraka fa tena hoe za miresaka mivato kirendredy misy hoe efa anjara ny zany rehefa anjara mpitondra fahazala sombana any sainao fa miresanao de ambambaro hoeto supportiavy ny olona hoetinao fa inona ny zavatra hoe zay mahatonga miady hoe fambolena famokarana ataovagny anao fa heritaona angetsika de efa mita résultat ka ianao tena hoe les promesses ny président le hoe nisy ny teninao tena hoe ataoko ry manapa ny azy de tena mba elo an'zay hoe président fa jerevo le hovahoaka jerevo le vahoaka anao na jerevo le olona fa tsy manako anina tsy mianatra tsony ny zanak'olona tena zavatra tena fahaleta zany tena tam'le teniko tamin'ny voalohany hoe efa avertissement carton jaune fa tena ona amono olona raha mamono olona any amin'ny baolina ve tsy carton rouge so de carton rouge ny tokony atao amin'ny sanctionné tsy afaka miatrika laloatsony fa tena mahontsa nge tsy vitapitana za tsy hoe tsy tia président tsy aka nananina fa maha-olombelona ana mahotsa ana amaso olombavam-baoaka de tsy maintsy miteny an'izany hoe asa ataoko sangy ry ty firenena ty asa atao samborona daholo so ihany tsika mpanohatra rehetrarehetra zay mahatonao hoe olona tena vonona anarina an'le firenena ary tena io ny exemple nataoko mety sorena angamba ny anina namana faniry mahay ny tena hoe ka tamin'ny andro président Ravalomanana tsy maintsy manao comparaison satria zavatra tsy fahitany de mialatsy iny amin'ny teny foana hoe tamin'ny andro président Ravalomanana nge tsy nihinana firenena zany zavatra hoe tamin'ny andro ratsiraka nihinana le vary mahabelo galy sy ny tany tamin'ny andro sok tampon tamin'ny andro président Ravalomanana tena fa nanao vitrine nanao niezaka be da be izy napiakatra amin'ny vary be da be kely sisa nafaratsika za tsy mantainga hoe tsy nafatra kely be da be ny zavatra vita leranga io de mampiseho am'izao fotoana zao izy de tena hoe toatra mampitovy na manjahatra tsy hoe manasoasa amin'ny président fa zay mahatonga ohatra mety sorena ny sasany isaka miteny miara manontsy de président rary ny azy satria lamina ny olona ny économie-tsika tamin'iny arikarenantsika ny 7% tsisy an'izao nonany tsy misy ny rehetrarehetra zao ary ny vonona izy ary ny lalana io mampikaiky anao 4 kilometre ny vitany flio ary firy ny vitan'izao mbo manao isaka ny rehetrarehetra mena chef de nino moa gouverneur lalana pavé kely ratsy tena 1 kilometre isan'andro de zay mbo manao mahamenatra de zay le ataoko le hôpital le inona moa le hôpital manara-penitra tsy arary nge ny olona aloha marary aloha raha anona le olona de tsy maintsy marary raha rinao maninona raha atao tena any amin'ny barazy nataoko ny rehetrarehetra maninona raha natao amin'ny fambolena fa maninona raha natao tony sekoly manara-penitra tony atao amin'ny tsisy-dalana fotsiny misy vola be da be izy ka zay nataoko hoe mba mahay tsika mijery lara-pahamena zay ny tevoany tena fahavoazany ty fitondrany tya le zavatra oeraoera fotsiny ny azy natao mampalaza azy avelany hoe ny kanja avelany fa ny ao anatiny nefa ty tena sady maloto ny tsikoko ny ao aby miparasy ao ny fotsiny rehetrarehetra fitenena mialatsina fotra masika fa tsy hoe tsy manenika fa milaza ny zava-misy ary mampalahelo le fofoniany ny président razanamika tena 88% tovy amin'ny président daholo efa tady fofony any amin'ny tsy fisina amin'ny sécurité amin'ny anoanana eny ary député Rastany tena marana ny anjaranao ndray tsika misy betsaka miandry anao zany mba miandry kokoa avy aminao ny any Dilambato rehetra ny deuxième arrondissement any faritra samy hafa eto Madagasikara de mba meo kokoa ndray kokoa amin'ny deuxième arrondissement araka ny teniko teto anitsika tsy hoe vava fotsiny fa za fa nanao exemple teny amin'ny tanko teny amin'ny bypass zay le nanao vary tanety satria tsy tonga ny rano no manodidina tsy vita nketsa tsy ny tany manana masom-bola zay olona tena namanana tany amin'ny deuxième arrondissement ka tianao vary tanety le spécial amin'izy anao le vary rodimena tsy ny tany manana vary tanety ao de atsovy député Rastany tsy anjarako zany za mpanao lalàna nefa tsy vita izy de zay mbo zavatra ataoko amin'ny arrondissement ako atsovy za ako
jereko ny tambolonao meko zay quantité mahavita an'izay tamboly ambolenao no na tambarinao meko masomboly anao misy ao anamiko misy amataonina ao anamiko satria misy nanaovako tany Antsirabe misy teto so ohatra miteny mako le olona mety sorena ninao ngahinao député any ambanivohitra sy ny tany rehetra teto atopoko ary tena nanao za koa ny sécurité fana nyteneniko aminao teo nina misy ny député Topolara Kotomazava Androndra anontany fa nisy tena isanandro de misy manafika amin'ny atoandro amin'ny alina tsoka soufflé nanao zavatra nangataka izy nanaovako vavahady telo nijerena daholo zay itinerena mpangalatra naksa nasina vavahady meko soufflé de meko sy ino mozy teo sirainina be teo anakaroa sy meko telefônina de raha vao misy miverina le mpangalatra de afadina fa misy mifandamina tamin'ny tao fokon'olona tao de efa isaka ny amin'ny sivy de afa mikatona de raha vao misy mpangalatra tonga de efa maneno le sirena anakakalsena de meko izy ny telefônina etsona amin'ny polisy efa ndresaka tamin'ny polisy ny deuxième fiaraha-miasa azy ny sotra fa hatramin'izao tsisy ary zay no entiko satria mialatsiny hoe taiza anao ny tsita satria natahotra le aretina soraka Andriamanitra rehefa velona ny eko anao ny sécurité ataoko ohatran'izay aby zay tena porte tena zone mena rehetrarehetra deuxième vonina rastana na tsy anjara koa ary zany tsy eo manao piba na hoe mbalitra député tsy rarahako za ny ary rehefa manao soany miara voatsodrano tity fiainany tinge rehefa tsana tsodrano mpiaramonina anao metsy lasa fa raha nananao lalaila mba alitaranako faty tsy avitra ohatran'izay nataoko anareo mpitondra manaova zavatra tsara fa raha ratsy ny ataon'olona hatramin'ny taranaka rehefa afita nge voatonina ny olona tsy afaka bela foana ka aloha miezaka tsisy olona parfait tao tany fa aloha mbo miezaka hitan'ny olona ka zay nataoko ny deuxième hoe aza matahatra satria iny amin'ny ravitotoiny zao fa nangataka amiko efa ho ataoko satria afaka miasa amin'izay za de misy koa de misy dimy ny amin'ny lahaota tsy ny tany ohatra ny zavatra fa nataoko rehetrarehetra za tsy manao propagande koa tsy ny tany fa zay ny anjara rehefa tsy vita moabolatsika malagasy hoe tsy mijery ahatra tava fa mandray anjara rehefa tsy hita zay solution zay ny zavatra de amin'ny manaraka ny teny rey zako hoe zay tena vao anatin'ny spécialité ako hoe momba lalana io ahoana lalantsika fihetena rehetrarehetra andany amin'ny vola tokony tsy manana problème atsika fa omeko ny solution ary krikiko ankineno amin'ny manaraka zay ny diako manaraka eto zay vao tena anatin'ny tena ty tatsaty tsy mpianatry ny agro akory tsy ny tariny fa mbo fatako ny expérience ny ainako no partageoko sy ny zavatra misy tena raha vao mpandraraha de raha vao mijery amin'ny faritra rey de zao ny zavatra azo exploitena zao ny zavatra mankato zao ny zavatra rehetrarehetra ka raha tanteraka atsika zay premier exportateur eran'ny tontolo zao amin'ny vary Madagasikara ary tena tsy nona zany ka tsika hoe ny teny miverina teninao kely teo hoe menao sy papa ny ato amin'ny mpanohatra tompoko de olona manana zay tsy maintsy sy bika mahay fandamà ao ny économiste tata mpandrara raha menatsika eo rehefa tsy vitanao raha aloha ataonao zay vao tena tsy alana amin'ny akeriny fa tsy pazo aty aminay raha novanay azy fa tena samy fanambaneo fa telo taona Madagasikara tsy ohatran'izao sotra tompoko ho avy atsika ho amin'ny fotoana rehetra de isorana ny solomavamboaka ny Madagasikara Randrena Stanislas na député Rastany zany niaraka tamintsika teto zay député Rastany zay le izy sy lay fiainany vahoaka amin'ny akabeany ny amin'ny fitansana ny zava misy ary lay famotsipitsirana satria le tena nisy tatsa niakatra teto tamin'ny fiandohan'ity herinandro ty Rina Arabe Manantsara de tena nitanisa mihitsy ny tatsa niakatra tena mijaly tena tsy zakanay tena mampalahelo mieritreritra an'le tatsa niakatra teto de hoe siramamy fefa ny 1000 ariary tsy zakanay voakafe 4,000 ariary ny kapoka tsy zakanay ombo ray nisy nangalatra nefa zany tsy lavitra fa tetsy akadan'andrina fa tena narandra reo de narary tamin'izy ireo zany ombo ray nisy nangalatra zany mitanisany amin'ny hoe 9,000 ariary no sarany aloha ao amin'ny mpianatra tsy zakan'le tatsatsony zany satria inona mahatonga an'izay le fiarikaren'ny tatsa malagasy mihitsy mipotika sy nipotehan'izao fitondran'izao ary tsy ananana viana lavitra fa izy samy izy eo ihany le olona vitsivitsy manodidina eo ihany ny famelona sy mifanasoaso sy manabe mipôsy de tsy tonga aty amin'le madinika
sy le vaoaka malagasy le tatsaha zay tokony iaina am'zany isitraka an'zany le izy nefa ireo nefa namme fahefana riana arabe mananjara manana vahiny ianao efa vonombonao a namana zosilay rabe ny lalana mino a fa manakambara ihany ko satria dia eny amin'ny faritra zay miaraka amin'ny vahoaka ihany ko misy an'izany vahininao zany riana arabe mananjara eny ary misaotra ny député rastantsika mitondra ny famelabelarana teo misaotra ny faniry ihany koa fa dia arak'izay manana vahiny tokoa sika andriamatoa rabe ny lalana Jocelyn ary mampiavaka an'ity vahintsika ity dia hitondra izy ny fanazavana sy ny aprofo momba ny hoe manahoana i Madagasikara raha ampitahaina amina firenena anankiray. Ny teny teto tsika hoe efa niloza Maurice fa ny teny teto koa isika hoe efa niloza Komoro isika amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Rabe ny lalana Jocelyn dia mipetraka nandritra ny 7 taona tany Komoro, maromarina kokoa tany Moroni. Vao miresaka tsika hoe Moroni dia Komoro ny dikan'izay. Tany aloha tany amin'ny 20 taona lasa tany amin'ny 30 taona lasa dia ohatrany hoe nandrabirabo sika satria ny Komoriana dia nila ravinahitra taty amintsika indrindra tamin'iny faritra Mahajanga iny. Amin'izao fotoana izao dia resin'ny Komoro sika eo amin'ny resaka toe-karena, ny fiariana isan-karazany eo amin'ny fiainan'ny olona dia hoentiny eto ny famelabelarana momba an'izay. Misy ihany koa moa ny antsointsika hoe donné zany etỳ am-panomboana hoentina ny antompoan'ny resaka zany fa akoatra ihany koa araka nambara mifaniry teo olona eny amin'ny faritra ivy izy eny amin'ny faritra Tomadinika iny i resaka momba ny lalana. Mirabanao Andriamatoa Jocelyn Rabe ny lalana dia avy hatrany tonga dia mahitsy zany ny fanontaniako hoe manao fampitahana ianao zany inona ny zava-misy tany Komoro raha oharina amin'ny eto Madagasikara fa ny taremarika omeko aloha etỳ am-panomboany ny vola komoriana dia antsoina hoe franc comorien, ny vola antsika eto Madagasikara antsoina hoe ariary. Ny teny mantsy nareo hoe ohatrany tsy marina zany hoe resan'ny Komoro zany, resan'ny Komoro sika tompoko satria ny 500 francs comorien dia mitovy lanja amin'ny 4,000 ariary na 20,000 francs. 500 francs comoriens no mitovy amin'ny 20,000 francs na 4,000 ariary eto Madagasikara. Inona indray mipirofo hoentina amin'ny teny eto fa resan'ny Komoro sika. Andriamatoa Jocelyn. Voalohany indrindra dia miarabanao aloha namana rina indraina eto amin'ny plateau ty miaraba manokana ny mpanaraka ny miara-manonja arabaina koa rena namantsika ny andafindrika sy namanatsika na iza zany ianao miara-miana amin'ny miara-manonja amin'izao fotoana izao. Misaotra anao no mandray ana eto aloha na zavazava momba nyty manahoana ny firenena Komoriana dia manahoana ny Madagasikara ankehitriny. Tsaratsara toerana angamba manazava an'izay satria tena moa mariana fa mipetraka taona maromaro tany. Rehefa mahita andreo Komoriana tsika taloha teto dia hoe rendray le kom ina ny Komoriana anao sécurité ve sao no gardien sa hoe varotra mokary zay zany no ny mahazo andreo tany aloha tany. Mariana nefa nanomboka teo amin'ny 990 somary mihoatra kely izy. Raha mipetraka tany Komoro zay dia tena malahelo firenenao ianao satria nahoana tsisy Komoriana mangataka aloha eny amoron-dalana, tsisy Komoriana koa miady amin'ny sakafo zany hoe nona androany. Avereny tsara hoe tsisy Komoriana mangataka eny amoron-dalana hoe mangataka zany. Tsy mahita Komoriana koa hoe miady amin'ny sakafo hoe tsy mahita hoanina zay androany. Tsisy Komoriana miady amin'ny sakafo zany amin'izao. Tsy mahita koa hoe misy vakitrano ny Komoro. Mariana fa misy vakitrano ny Komoro presque le olona saika avy aty mialatsiny fa olona avy Komoriana avy aty Madagasikara nga manao le fangalarana. Mariana koa ianao koa tsy mahita hoe reno misy vehivavy mialatsiny amin'ny fomba fiteny fa atao mahitsy hoe manao makrelo ny vehivavy Komoriana tsy mivarotena mialatsiny fa dia tena hoe fanalavitra be mihitsy ny fiaina malagasy sy ny Komoriana amin'izao fotoana izao. I Komoriana hitanao aty mianatra aty amin'izao fotoana izao zany mbola misy Komoriana mianatra aloha eto. Fa ny akapobean'ny Komoriana amin'izao efa mitodika makany Egypte zareo sy makany Algérie mianatra zany mandrovo fahalalana satria le fahefana zany efa misy amin'zareo. Izany efa matanjaka zany le firenena moa ianao koa miteny ty hoe amin'ny toe-karena izy efa lasa amina sport koa izy raha tsika manala koa fa izy ndray zao ny solotena ny bany aty amin'ny iny ty ny anolo solotoerana ny
baria zany any amin'ny kanina zany hoe voatra zany ny olona fa isika zany mimidina zareo mimandrosa zay zany zareta zany am'izao fotoana raha izy kely le teninao tao hoe tany amin'ny 20 taona lasa tany amin'ny 30 taona lasa aty Madagasikara ny fitaratra ho an'ny tanora komoriana mandato fianarana aty amin'ny sehatra maro zany fa amin'izao zany ny tanora komoriana dia lasa makany Egypte na makany Algérie. Inona no tena hoe mahatonga an'izay hoe fialana mangaty Madagasikara makany amin'ny faritry Maghreb? Ny zavatra hita kosa aloha ny namanarina zany any Komoro raha misy société ao aloha na hôpitaly io na zavatra fandrana rehetra matetika zany gasy daholo ny teknisiana aloha gasy daholo ny somary mandraindreny orinasa an'ireny na hôpitaly de dokotera no zany hoe cerveau gasy ihany koa zany lasany dia eo mahatonga antsika manontany hoe fa manina ny gasy aty amin'ny tany olona mamiratra nefa tsika atao anatiny fanohatra amin'izay dia eo mampatonga tonga saina hoe io mampatonga nandray andraikitra hoe andoranga tsika tanora indrindra moa zay amin'ny gasy tsy milavilefina zay manetana ny tanora hoe satria mitarika association zany zay de hoe andoranga raisina tana nyty fiainan'ty Madagasikara ty ndao tsika hitsangana mahalona ny zavatra misy ary zay zany mahita hoe Madagasikara mandalo fotoatsaratra simba ny fiarahamonina simba ny toe-karena de zay le hoe gasy tsy milavilefina hoe ndoranga fa mbola azo arena na fanan'olo pitiana ary Madagasikara na pitian'olo atao anatin'ny fotoana fohy mihitsy ary tena ny remarkeko tamin'ny fotoana nanongoanana ny Folomarika Ravalomaniny tany Moroni tamin'iny Congolais tomany teo masoko Congolais tsy mahita filoatra Marika Ravalomaniny ty Afrika ozy izy Congolais tena matsapa ny hoe tsy misy olona ohatra ny Marika Ravalomaniny ty Afrika satria raha tinka teo fa raha mbola teo Marika Ravalomaniny tena raha tsy faharoa taty Afrika tsika dia mety ho fahatelo na raha tsika mba tsy teny antsika hoe voalohany amin'ny fampandrotsony ary tamin'ny andro Folomarika Ravalomaniny ianao na mivoaka amin'ny alina manderaka Antananarivo falina satria madio mamiratra ny tanàna mifandriam-pahalemana milamina fa aisitsika amin'izao fotoana zao mampalahelo sady mampitomany fa mitsangana antsika zao hitsangana antsika ary zay no ao anaty za moa ao anatin'ny plateforme Ndrodobe ary ny tena no mendaikitra ny provincial Antananarivo dia io mihitsy na nitsangana hoe andao ry tanora fotoana zao fa tena ampy mifampitiana Madagasikara tena potika Madagasikara potika amin'ny toe-karena mbola iveriny eo amin'ny resaka tanora io ihany Andriamatoa Jocelyn rabe ny lalana fa ianao le mipetraka 20 taona tany Komoriana ohatra mbola tiako alaninina kely eo amin'ny sehatry ny asa sy ny eo amin'ny sehatry ny hoe fampandrosoana fantatsika menakavy tsara fa tsy misy ny mazimazi tsy misy ny miracle fa miankina amin'ny asa ataonao sy ny zavatra ataonao ihany io inona no natonga ny Komoriana zany tena hoe andresy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao raha resaka fampandrosoana satria mivolandrareo 500 francs comoriana no mitovy amin'ny 4,000 ariary malagasy na 20,000 francs mariana aloha zany ny Komoro fa ny Komoriana aloha amin'ny lafindray tsy dia manana fambolena fa resaka jony ranomasina moa zany tena nanandry zareo dia efa misy vaovao koa ihany koa hoe hitsandraka petrôla koa zareo amin'androany dia zavatra tsikatra hoe raha ohatra zany nisy zay zao nisy fotoana nan'le valan'ny resaka ina nisy zavatra nataon'ny Ndrodobe ty be pasy dia hoe mifampite amin'ny firenena dia tamiady na hoe ahitany misy loza voajanahary na resaka tsy fita tany fa ho Komoro ane teneniko anao raha hoe resaka ohatrany hoe fambolena tsisy an'izany hoe akondro ny amboleny olo fa ny zavatra remarkenao hoe remarke isatrano de hoe milamina daholo ny ray manontolo milamina kely ny velaran-tany akondro maniry nefa ny milamina ny amin'ny ankapobeny ny fiainan'ny Komoriana Madagasikara midadasika be 25 millions fotsiny nefa fadirany io ty zao ny zavatra remarkeko to Madagasikara manana moissondro Madagasikara manana tany zany misy rivotra Madagasikara manana ranomasina tsika zany ampy le zavatra rehetrarehetra fa le tsy fahaizana mitondra mihitsy ny olana eto namana le tsy fahaizana mitondra ao koa tsy manana finiavana koa dia ao tsy fahaizana mitondra so dia hoe tia tena mety ao anatiny zany tia tanyrazana mety eo zany satria zao koa zavatra tsikatro zay koa zany tena mba naovako antso avoantsika fiarahamonina na any Mazangay ianao ny fanondranana repirenetsika koa dia mandalo Komoro indraindray efa nahita an'izany mihitsy tany zay hoe nahita bois de rose navoaka tamin'ireny teteza mity ireny taon-tratro sorana masivo tamin'izany fotoana zany ndraindraikitra satria ao tsy fahaizana mitantana ao koa fanondranana repirenena zay koa hitako tena masimba an'ity Madagasikara ty fanondranana dia zay manondrana koa avy mitsoaka
de very le Madagasikara very le vahoaka ohatra zay ngamba tindako hoe mila mailo zany tsika am'ty firenentsika ty fa tsy mila hoe mihetsika vana ny ratsy eto manahoana le malagasy mila ravinahitra ny Komoro amin'izao fotoana zao tena hoe tratrany tsy fidiny ve izy a satria lasa any amin'ny firenen-kafa izy a no mitondra ny fahaizany fa tsy ho an'ny malagasy mpiray tanindrazana ny gasy any Komoro aloha tsy te hody zany ny akamaroan'ny gasy any tsy te hody tamana aloha ny amin'ny ankapobeny fa nefa mety sitrapony koa sitrapo fa matetika zany hoe any lamina kokoa fiainana andavanandro no ny aty Madagasikara ty zany tena miazakazaka be ny anina ho androany de daviny olo androany ny eto zany fiarahamonina zany tena hoe tsy mety raha pitaina any any lavitra be le elanelan'izay kosa aloha ny gasy any Komoro isan'andro ianao de ianao zao any amin'ny Komoro ohatra hoe mandeha any amina namana anankiray ianao fifaliana ho an'le gasy anankiray mitsy mba ndray ianao mandroso tsy fa tentsika ohatra somary fanohatra ohatra zany am'le fahasaranana zany am'le fahasaranam-bahoaka fa mankimanky mitsy aloha manahirana any Komoro tena hoe fafinaretana mitsy ary isaky tsy andro no mitsy zay tonga ny hoe farany herinandro hiaraka ndray ny gasy hiaraka ifaly tondratondra gitara miaraka manao tontono brosety zay tena hoe hafa mitsy ny fiainana any ary zay olona gasy tonga any de hoe rehefa andeha Madagasikara de hoe raha zao na maitso ody am'izay ody any Komoro io rehefa aty raha ivolana any na 15 jours any izy eto na be indrindra de mody satria tsy tamana am'le eto zany satria any mety amin'ny fiainana milamindaminy kokoa ka ono avy any Komoro ianao nakaty Madagasikara zany ianao zao mbola tanora ihany koa misehatra ao anatin'izay hoe fampandrosoana ny tanora zay inona natao hoe aporo zany hoe expérience hitanao tany Komoro hoetoneto marina moa ny namana teo ny tena hoe aza hoentina aloha ny anina fa zao fa mba hoe zaraina amin'ny mpiarabelona satria ny miara-manonja ihany koa dia ao anatin'izay hoe fahitsiana zay rehefa mety de mety rehefa tsy mety de tsy mety fa satria tsika menakavy ihany no hoeto manahoana zay ny fahitako an'izay resaka zay amin'ny ankapobeny de zao hoe be de be ny zavatra atao zato eto amintsika zany sa hoe tenenina ihany fa be de be ny zavatra azo atao eto amintsika fa le fomba hitondrana azy le fomba amporifiana le tanora mihitsy tsy misy eto hoe zany zao mahita mihitsy ianao hoe ny tanora anankiray rehefa tsy misy zavatra azo asa ataony de mamorona zavatra hafa ny tanora anankiray variana amin'ny zavatra hafa zany ny tanora anankiray fa raha amporifiana io tanora io anao zavatra amin'ity tanindrazany ity hoe anarana ty be de be ny zavatra atao eto Madagasikara na manarina be de be ny zavatra atao eto fa tsy voajery izy hoe amporifiana fotsiny sa hoe le mampirisika koa mba mame modely koa e mame modely ka ohatra zany ka ianao neo anatin'ny tokantrano hoe so de hoe taritinao ny tanora neo ianao raha tsy manao akory na hoe zavatra io zany ray aman-dreny zany ao amin'ny tokantrano anankiray ianao raha ray aman-dreny mamilava manana kazanaka tsisy oritoka tsy possible zany ohatra fa tsy maintsy ny avy any ambony ny ohatra amin'ny zavatra eto any ambony eto Madagasikara am'izao e ny any ambony mihitsy mame modely ratsy eto Madagasikara zay mampatonga ny ohatra zany raha pasteur ianao de mipetra tsara amin'ny toerana mampasteur anao fa raha ianao pasteur ny lasa mijangajanga de ono izy mipino ianao raha manoko zay tsy anao ohatra zany ny zavatra rehetra eto amintsika hoe ajaolo mameza modely ny any avany ambony mety ho azy ny avy aty ambany fa io ohatra mibokotra io e rehefa diso avy aty ambany rehefa diso ny anankiray diso daholo ny zavatra rehetra rehetra io zay le fanamariany ray aman-dreny be monja jaune ka toy ihany ny resaka fanaovana amin'ny andriamatora be ny lalana Jocelyn raka nambarantsika teo malagasy izy mipetraka ela be tany Komoro de mba mitondra ny atao hoe fahaiza-manao zany fikarakarana ny tanora ahoana ny momba ny tontolo amin'ny fianarana sy ny tanora sy ny hoavana resao aloha ny ao Komoro de afaka miresaka matetika zany ny ao Komoro zany satria hoe mianatra de avy eo tsy siasa fa tsy tasy atao raha matetika zany zao zareo hoe matetika koa ny Komoriana voaka any France rehefa avy mavita fianarana zany hoe matanjaka be zany na zany fatra am'izay manana olona isatrano manana olona any France de mifampisitona de miaina ho azy de izy koa rehefa mavita fianarana de mavita mamforona zavatra zany satria le opératany zany anazy mba hoe manana fahefana zany zareo anao an'izay tiany ny fianakaviany koa afaka manampy an'izay mavita fianarana fahita amintsika nena mahay raha tsy afaka manao nininy ianao zay mihitsy tsisy zany le tsisy zany le moyen hoe afahana manao zavatra de ny tena hitako hoe olana be io zany hitako hoe avantage any Komoro fa eto Madagasikara zany tsika hitodika eto Madagasikara hoe hianatra zao mpianatra avita fianarana mpianatra de hoay zary satria le politika ho an'ny tanora mihitsy eto amintsika ny tsisy hoe politika fansihana anazy ho any amin'ny asa tsy mbola misy zavatra mazava sana eto e
ampianatra zanaksika zao de hoe beta zao be deabe ny tsy anasa akoatran'le teo zao misy voaniny aretina iny daholo fiainana rehetra io zany tsy miteny fanjakana eto malagasy hoe tsika taon'ny covid tsika fiainana rehetra tratran'iny daholo fa ny io lafa mitafarina na de hoe nandalo fotoatsaratra ary misy tena nandalo fotoatsaratra mafy be noho tsika fa ny olo lasa tsika mbola io variana lasa mijery cinéma eto tsika jery film lasa mijery film tsika resaka faritra ifitsika ianao eny amin'ny faritry atomadinika iny ndresana tao hoe ny lalana misy lalana mampirapiratra hoe rokatsy ny sisa fa le lalana any anatinatiny any manahoana ianao tena hoe vavolombelona miteny eto mba resao kely hoe ny ao atomadinika za aloha zany mariako tsara za 10 taona tonga teo atomadinika mandra-paty tonga koa any amin'ny 5 taona satria ny tena tsy hoe hipetrako amin'ny ray aman-dreny foana fa lasa manana ny fiainany tena rehefa avy eo ny président Fokotao mahafantatra tsara anahy teo atomadinika ny ainako fa mampalahelo mampiteny mony ianao raha mitsofoka ny elakelatranona atomadinika mangataka amintsika mpanao gazety mba ahafahanareo mahita ny zavatra any tsy ohatra zao hoe nihinana ponina atomadinika ponina atomadinika zany atao amin'ny boribory tany voalohany eto Antananarivo zany tokony raha misy zany tokony premier hoe mialana analakely de atahana tokony atomadinika fa hita amintsika ny zavatra mahagagana misy orina hoe misy olona misy tanàna misy lalana ho ampanankarena eto amintsika de misy lalamanitra ame ohatra anao atomadinika 67 sy Akazomanga ny ara-potiko reo tamin'ny fotoanandro eo atomadinika manomboka amin'ny Jesosy mamonjy patonga amin'ny sapanana ndala makany vata makany Vasakosy le makany Akazomanga io tsy inkitiana nefa tao aloha namboarina tary aloha namboarina fa io ampovoany tsy namboarina zany de nametra-panontaniana hoe fa ona kosa ary ty atao mpitondra fanjakany ty de efa nanao ny esaky nantany reo tompona ndraikitra ianao manontany Fokotany efa lasa tany efa tonga any amin'zareo tatitra miresaka amin'ireo mpanolo-tsaina Antananarivo koa ny teny efa tonga de zao zavatra nahagagana hoe fa manina le atomadinika zany tsy ambany aloha atomadinika tsalovana moa zany victime tamin'io ary ny fiatraikany tsy fahavitany ilana io zay anao de io mpangalatra anio tena teneniko anao hoe raha misy olona any anaty taxi be any te mihena atsika amin'izao fotoana zao dure fitaratra efa mandalo teo atomadinika ary nisy fotoana zany tapabolana milo zany taky anio teo de nanao nilazan'ireo taxi be mpitatitra hoe mba tandreminy olona rehefa mandalo eo amin'izao fotoana zao fa mba manomboka mihena zany le zay fisitomana telefony zay mariana koa reo olona le alay-panareo am'le tsisy asa tsy avy eo aminay koa aloha ny akamaroan'ireo olona fa avy any ambadika avy mihitsy reo mandrobo reo de eto zay kosa manao antsy avy hoe nareo rehefa misy fividianana tiny tsika zany tsy mitodika ny zavatra efa lasa atrony domidominareo satrany le ponina atomadinika tsalova ndao ifidy fa rehefa lavy nareo de io mitambo menareo an'le ponina atomadinika sao de mba tsirarony kosa satria tena raha misy ny olona natanjakanina mifidy any fitondrana amin'izao fotoana ty ny rafitra rehetra atomadinika nefa ny atomadinika indray farany tsy voajery indrindra fa ianao tenika hoe mampiteny mona satria le misy rano maloto rano fotaka rano avy any amin'ireny WC reny tambatra ianao rehefa mandeha amin'ny lalakely ao de asiana brika sisa no hitsangatsangana nandehanany eny elakelan-trano sao de mba tsirarony kosa ya tranga miseho zany ao anatin'ny fiarahamonina eto amintsika zay resaka atomadinika zay fa tiako hoanontaninany Andriamatoa Jocelyn Rabeny Lalana de ny hoe ny teny ianao mantsy hoe rehefa tonga ny propagandy de tafiditra ny mpanao politika daholo nyty elakelan-trano ty anisan'izany atomadinika mandeha ny fampanantenana isan-karazany amin'izao fotoana zao nefitsika tena fahadiranovana tsy atomadinika rerena io Andriamatoa Jocelyn fa manerana ny Madagasikara mihitsy fa ny endriny zany nohatrany hoe misy mahasamy hafa azy kely ny any amin'ny fatra zao misy hoe kere atomadinika tena hoe tsy fandripahalemana lalana any elakelan-trano any tsisy mandeha amin'izay fandehany ka ny tiako antaninao de hoe le raisitsika zany mponina atomadinika ve zany efa tonga saina ary mamakafaka raha hoe zao ny zavatra ny ainana tany amin'ny 5 taona lasa 10 taona lasa zao ny ainana ankehitriny efa manomboka tena hoe efa mandalina ve zany ny mponina raha raisina ny ao atomadinika mandinika an'le fiainany sy ny fivoarany fiainany tena mefa mety tonga saina vahoaka misy miteny mantsy hoe rehefa ny olona no tena difitra ny fahantrana de tsy afaka mandalina intsony izy misy miteny zany fa ny ao aminareo moa zany ahoana ny fipetrany ary momba an'izay efa mety tonga saina vahoaka aloha amin'ny ankapobeny misy mihitsy areo namana tena akaiky be mihitsy tsy mitovy fijery amin'ny tena tamin'ny firihana politika zany fa tena hoe tao mihitsy
ary ny tena ankehitriny andro mandinga le mpiarady tao mihitsy ary ny tena mitrotra noho tsika tatia velany a de ozy izy le naman'zay tsy ho avy eto nga iny satria teny hoe iana zany iany zany na iany tenena zany hoe fampanantenana de hoe avy eo nga reny tsy ho avy eo nga reny ohatr'izay zany teny de ary ny tena moa hoe ama président jeune provincial Antananarivo ana mandeha tamin'ny fahatrosoavina ny Antasiny de nandeha tany Tsoromandidy zavatra hitako tao asoavina indrindra izy anao misy io lalana 15 kilomètre mbola voakely na hitany io lalana io jusqu'à zao tsy amboarina mihitsy io lalana hoe soavina nina makany Mananasy io afaka amin'ny herinandro ny amin'ny herinandro de zay olona ho fidina teo mametraka an'le olona daholo hatramin'izao le lalana tsy vita tsy zavatra kitiana de hoe amin'ny herinandro ka io marina tena hoe tsy eto Madagasikara tsy eto Antananarivo na eto Madingana tsy fahavitana io fa mba tiako tena hoe io zany hitany tena maso aloha io ny eny any tena de le ono ampitena hoe zao ny zavatra misy ary zavatra lozika be zany na manarina hoe eto atao madinika eto ambany masiny ara ve tsy ao ambariny de lozika ndray hoe any ambadika any ambany vohatra be any ho hitan zareo tsy maintsy eto aloha ny hitanao hoe manao reto mavory eto keto ary anao tsy mavita ve de ho any ambadika any ambany vohatra be any izy ny anao de en plus zay koa misy le fizarana vola iny mba teny enketo iny le fizarana vola tamile tena manao miantso anareo amfidy tena le olona tena manitra raha nga tena mena fa misy olona tsy mitovy friana amin'ny anna tsy mahazo reo misy olona matanjaka be mahazo misy olona tena antitra efa anna mbola mpanaovana sekalina mpanaovana le canal re zany fanadiovana canal de zay sao de mba tsy mety koa se tsy mety fa mba jereo tsara amin'ny fo mahitsy le izy fa io koa ne tsy volanareo fa vola malagasy mbola veriny io alefasany amin'ny tokony izy le izy ataovy amin'ny mahitsy no fanaovana an'izy fa aza atao hoe ty alabeky tsy tiako tarena ty ianana ihany fa tsy volanareo fa volam-bahoaka ihany io volam-piverina ihany io ndray andro any eny ary amara-parana antsika azy Andriamatoa Rabeny Lalana Jocelyn raha jerena zany de tena hoe maizina ny tany aman-danitra nefa ohatrany hoe maizina pototry ny mazava isika manana ny atao hoe ny arena isan-karazany na ny olombelona na ny tany na ny rivotra na ny masoandro na ny ranomasina ozy ianao teo ananantsika daholo ka rehefa isika resin'ny Comore de manampy an'izay ko lasa misy ny antsoina hoe fuite de cerveau ny manampaizana eto amintsika lasa ny firenena tsy lasa ny Comore ihany fa misy ny lasa any firenena afrikanina hafa misy lasany Europa misy lasany Amerika ary malagasy mahay hitantsika amin'ireny fanatanjahantena ireny lasa ny artista sy ny mpanao fanatanjahantena sisa no mitondra ny hoe anaran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra raisam-pirenena fa raha vao eo amin'ny resaka hoe toe-karena sy sosialy de tena mahamenatra satria Madagasikara ny fiantso antsika amin'izao fotoana izao de hoe l'île rouge nefa de hoe Madagasikara maitso hatramin'ny voalohany io moa averina foana hoe matoa le loko maitsomaitso ao anatin'ny sainam-pirenentsika de tao an-tsainy le namorona ny sainam-pirenena io tamin'ny 1790 ny hoe Madagasikara maitso zao jerevo amin'ny alalan'ny satelita fa mena be Madagasikara fa ny ilany atsinanana avy any Dego mandra-pahatonga any amin'ny atsimo atsinanana sisa mba maitsomaitso tsy zavatra azo afenina fa baribary hitan'izao tontolo zao mepotika zany i Madagasikara amin'izao iainantsika izao teny farany ary Andriamatoa Jocelyn Rabeny Lalana hoentinao amin'ny tinanazy entiko zay moa anivon'ny fanoherana zany zay fa zay koa nito anivon'ny fanoherana ao anatin'ny fanoherana moa tsy hoe ny fanoherana tsy mikomy misy zavatra tsara de kianina ifony fa tandrazo nanjerevantsika malagasy rehefa misy zavatra tsara kosa de mitiaka tsika fa hatramin'izao mbola tsisy zavatra mitiaka aloha zany hatramin'izao zay gasy tsy milavilefina koa zany zao sady manoatra iny miasa zay zao amin'ny herinandro tonga de ilatsaka iny anasoam-piarabela zany mpianatra olona ohatra zany resaka fampianarana olona satria tonga de sady miteny anao no miasa koa tsika fa tsy hoe manakina fotsiny voanitrangy ny problème filoham-pirenena de ozy izy nola ty ozy le tsy tianay mahilisany mialatsika fomba fitenena ohatry hoe tsika mihitsy fa zao ny teneniko anareo ny fanoherana eto amintsika tena entro mampiseho modely eto amintsika fanoherana amin'ny fomba rehetra mihitsy tsisy mpanohatra mihitsy etiko hoe misy ireo onotra zao raha nananan'ireo zavatra kelitsika efa lemandreo fa nytiako tenena hoe miantso any tanora hoe andao tanora na de mipotehana ary Madagasikara andao arentsika andao tsika iaradia anavitra an'ity Madagasikara ty fa mbola tsy tara koa tsika fa tsy avelantsika no maizina nanjaka eto amin'ity firenena ty satria matetika anareo rehefa voky eo na manarina tonga de lasa mitsoky ianao tratra farany eo
ho anareo de zao koa ny anaovako antso avo ho anareo mpivarotra sakafo na mpivarotra kafe re amidy tena mio kafe am'izay mipony eto tanareo raha mivarotra composina reo tovy tena composina amidinareo reo fa aza fanome zavatra ratsy zany fa ndao tsika arentsika hoe mbola le kafe rehefa lafo be ko eny na lafa ary fa ianao ve moa ivarotra mono antoka fa rehefa kafe kosa mifamono zany fa rehefa kafe na atao hoe 10 raha ny tany tapaky ny any tsy manina fa zao kosa nefa 15-30% le kafe sisany kafe ao na fipetraka zay tomadinika me zay efa ao anatin'ny fanetana anazy anao an'izay fanetana zay ny gasy tsy milavo lefana tsy manina zay hidina ny farany iva mihitsy zay amerina le fiarahamonina mamalagasy de isaorako manokana ianao a sy ny mpiara-mihaino manonja tetinandray de isaorana raha be ny lalana Jocelyn zay fahiny teto amin'ny miara-manonja na fahatsika na fantatra zavatra maro ihany kio io le tenenina hoe tsy miteniteny foana isika eto fa raha miteny hoe reson Comore Madagasikara de nisy tsininy mihitsy de iny mipirofo satria ny namantsika de 20 taona no mipetraka tany Comore nahita ny fiaingan'ny antsona hoe toe-karena sy ny fari-piainan'ny Comoriana ary tena nanao an'le hoe take-over zareo tena hoe niainga mahitsy ary de efa lasa lavitra de lavitra amin'izao fotoana izao satria averina ihany fa ny 500 francs comorien tompoko dia mitovy lanja amin'ny 4,000 ariary na 20,000 francs zany mazava be mihitsy zany fa tena rerakitsika ary eto moa tsy hoe ifamendrofendro ihany koa natao eto ry faniry fa nilazana an'izany de mba ikitihana ny ampopotsika tena hoe ikitihana mihitsy satria ny taranaka any arina dia tsy maintsy mijery hoe ahoana mba nataon'ireo teo aloha fa dia mila miezaka mafy mihitsy ary tsy tokony avelanjaka ny ratsy satria le ratsy io zany amin'ny endro maro mahatonga antsika tena hoe fadiranovana sy rehefarehefa amin'izao amaraparantsika faniry manana eo amin'ny 10 minitra eo dia ianao ihany koa mbola manan-javatra kely hoentinao velabelarina amin'ny mpijery sy ny mpiainontsika andao ary ny mahafinaritra am'le fandarantsika miara-manonja ary za moa sady manary roatra ihany rena zany mijery ny vaovao samihafa mitambajotra sy ao anatin'ny pejitsika misy mandefa afatra miafina ihany koa nareo miresaka nay mivatana zany de manary roatra tena hoe voarainareo tsara le zavatra vokarinay eto amin'ny fandarana miara-manonja le vokaritsika rinarabe mananjara ny am'le hoe fikaroam-baovao fifampizarana fahalalana fampahafantarana ny zava-misy fanadiadiana fitsikerana ny endriky ny fitantanana akabean'ny raharam-pirenena fa afaka mitondra vahaolona ihany koa fa reo endriky ny vahiny sy namana mpiara-manady ady sy mpiara-manonja amintsika ihany koa de tena hoe mizara zavatra maro zay tokony ho fantatry ny firenena amin'ny akabeany ny zavatra anambarany namana Jocelyn rabe ny lalina teo dia tsy bitika reny fa zava-dehibe hoe misy fiainana zay tokony hiainantsika eto Madagasikara kanefa lasa tsy miaina anjantsika noho ny fahadiso mpitantanana sy tsy fahaiza mitondra ataon'ny fitondrana dia lasa ny firenena Comoriana zany lasa tsy rirititsika raha zavatra nambarany Jocelyn rabe ny lalina teo na amin'ny lafin'izay fizakantena zay amin'ny ekonomiany na amin'ny lafiny fifampitsonjovan'ny samy maolona na amin'ny lafiny zany hoe tena hoe fierten'izy ireo hoe mba hatanjaka zay eo amin'ny tandrazana iainanay satria Comore moa de fantatsika fa mivelatra izy na de somary no ambanina ary izy tany aloha tany ary itsika de nanana an'izay fotoposaina an'izay tokoa taty aoriana taty hoe de Comore rehefa miresaka Comore ianao zany dia inona moa zany fa de hoe mialatsiny amin'ny fomba fitenenana hoe de hoe mpiandro tanàna de mpanao godrogodro de mpanao mokary fa ny zava-misy zany de tena ny Comoriana zany tena mahatoa izy mahavita mahampianatra tanora malagasy maro be eto amintsika eto Madagasikara satria raha mijeritsika ny institut maro be eto Antananarivo dia saika mpianatra avy any Comore no betsaka mandranto fianarana de dikan'izay mahavita mampianajanaka amina firenena anankiray marina fa hoe tsy lavitra ny Comore Madagasikara rinarabe mananjara fa zao misy ekonomia anaray aman-dreny zany zay tena hoe
hireriavana ray aman-dreny ka sady mahavita baka ny zanany mahavita miditra anatin'le système LMD eto Madagasikara maninona izy no misafidy aty de fatany hoe Grande Île Madagasikara ambony be lay leta amin'ny fampianarana kanefa ny olana zany ho antsika eto Madagasikara tsika lasa tsy afaka mampiana-janaka firy no lay olana ara-piainana lay fahampitehany lay fitotongana ny vidim-piainantsika mihitsy lay taux d'inflation antsika de lasa sahirantsika zany miandrika an'izy de lasa misy an'lay hoe scolarisation zany na hoe tsy fahafahana mampianatra fa eo ihany koa hoe tapitra eo am'le dingan'lay hoe taona fahasivina indray le mpianatra malagasy zarazara aza moa zany mahavita aty amin'ny taona fahasivy fa ny akamaroany zay mampalahelo avy any ambanivohitra de eo amin'ny taona fahadimy de aoriana zay de hoe satria efa mahay mamaky teny sy manoratra mahay manisa sy mikajy vola de dikan'izay hoe aleo hiasa am'izay fa mahavita zavatra nandana manambady ny tena mampalahelo am'le fampitehany tanora any ambanivohitra eo am'le hoe 13-14 taona eo satria any ambanivohitra zany de hoe ny mamboly de ny miopo ny atao any ambanivohitra de rehefa lahady tsisy fialamboly akoatrany mijery baolina de sendra de passage kely fotsiny misy spectacle amina commune anankiray eo am'le tanàna de mba miara mirodro ohatrany raha misy vola rehefa tsisy de inona ny atao lasa manambady lay akizy mbola akizy zany 13-14 taona zany tsy fidiny na voatery miasa amina tanàn-dehibe de nefa zany ao anatin'ny zoniny akizy avokoa zay nge le tenentsika foana hoe fa eto ve misy politika na population na hoe tena misy ministère na population zay mitsinjo am'zany tena hoe ponina zany satria zany nge fiarovana zany zoniny vahoaka zany zon'olombelona zany ao anatin'ny zon'olombelona zon'ny akizy sy ny akizy tsy hoe ilalao fa hianatra zany ary zoarovana ihany koa mba tsy vesatra arakasa zany zava-misy eto Madagasikara ka kody fitsiron'ny namantsika etrindreny rehefa mivahiny eto amintsika ny fanazavana nentina tatsaha zava-dehibe zany hoe misy marary ny netiny député Rastany avy ny tetiny tany Atsimonosy izy ny fampianarana ny fanazavana ny fifampizarana fahalalana netiny député Todjo zava-dehibe zany ary zay le mahafinaritra mijery an'lay mivezivezy mijery an'lay tambajotra teo de hoe tena ngeza be mihitsy le zavatra hoentsika apport zany ka eo ny antony mahatonga mba hiteny kely an'le gagagaga ihany tao anatin'ny 420 ora misy an'le mampitandrina am'izay miketrika fanakorotana na tena tsy hipetrapotsiny zay ok zay mifanaratsina sy ny sisa ohatrohatra de varentsika namanarina rahabe mananjara tsy fantatsika moa hoe itsika ty anivon'ny fanoherana ve no iantefaniny zany fampitandremana zany zany koa moa zany efa nisy foana nandritran'izay roa taona zay mampitandrina tsisy farantsony fa le fandraisana andraikitra am'le vahoaka mijaly am'le insécurité satria nisy fotoana tsaroantsika tsara tonga teto zany ny namantsika Julien André Morasata de niteny hoe misy telo ane karazana sécurité eo le sécurité publique le sécurité alimentaire sy le sécurité judiciaire fa ity sécurité publique ty andraikitry ny fitandrona amin'ny filaminany zany ny tena tokony fatoana fa rehefa mijery sy mieno an'le fanazavana am'le fampitandremana lavy ty de ohatry mahavariana sy mahagaga ihany hoe fa itsika vieno no tenenina am'zany sa le manodidina amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fahampiaia sy voasaringotra amin'ny fikasana hifofony aina tompona andraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena to tsy isika to tsy ao anatin'izany ngamitsika riana rahabe mananjara satria tsisy mpanohatra tafiditra ary tsisy mpanohatra mikendry an'izany fa ny asan'ny fanoherana no ataon'ny fanoherana mitsikera miteniny zava-misy eto anivon'ny firenena ary tsy mitondra izy fa ianareo no mitondra ianareo no mandray fanapahan-kevitra isan'andro amin'ny akatara sy amin'ny stylo sy amin'ny cacheron sy ny amin'ny alalan'ireo lalàna samihafa zay hitsakitsahanareo fa tsisy avaty amin'ny fanoherana zany tompoko lasy tompoko vavy tsy izahay mpanohatra mihitsy no miteny isan'andro hoe raha vao io gouvernement io asy volona ny tolona ao tsy mahavita ninino reo ministra reo fa ministra zay tena tsy mijery ny vahoaka reo tsy manana an'izany tena hoe expérience na tena hoe fahaizana anao raharaha zany zay nga miteny firy an'izany toko tianareo isan'andro amin'ny ainao manjery mpanohana fitondrana vao nomaly ndray zao nisy an'izany fakomaly hoe tena aleo mba hisy taratra lisy fa manana fahaiza manao ny solombavam-bahoaka ny akoatra ny solombavam-bahoaka manao tamotamy manao communication hoe raha vao any io fa tsisy laivana ny gouvernement zay nga manao an'izany
ao aminareo manao endrika fanakorotanina am'zany exécutif zany satria ianareo no mitady an'le part de gâteau anareo am'le hoe izay no ntolona de tokony zay ny eo anatin'le fahefana zay nge le raha zay tokony ho fatatsika am'izao fotoana zao hoe ary zay le resantsika hoe ny endriky ny zava-misy am'izao fotoana zao am'le tsy fisiny le séparation de pouvoir ny amin'ny ataon'ny ACC ny amin'ny zavatra resahan'ny assemblée nationale manakiana andreo mpikambana ny gouvernement ireo zany nge fisin'ny adevitra tsy filaminana ny reny hoe fivorin'ny assemblée nationale eny amin'ny CCI vato reny de miteny le ministre anatin'ny gouvernement de mitsangana le solombavamboaka miteny re le solombavamboaka manontany am'le question réponse tsy mamaly le ministre tonga de lasa endriky ny tsy filaminana zany crise de confiance na samiandro mpanjakany zany ny tsy hoe tsy hahafahan'lay filohan'ny république miaina manatanteraka an'le adidy am'le tokony ho izy zany satria marobe koa le conflit d'intérêt marobe lay olana samihafa atao anatin'lay mpiara-mitantana fanjakana azy ny arian'ny présidence miady ministre anaty gouvernement tarina rabe mananjara ny ministre ary anaty ny gouvernement miady amina solombavambahoaka zany zava ianareo no mahatonga an'zany koa zay hoe so de diso adresy any aloha ndray le filazana hoe de fanakorotana zany fomba fitantanana tsy mahomby ataonareo zany satria tsy ahafahan'ny fanjakana miainy zany tsy ahafahan'ny fanjakana mitondra le firenena ao anatina stabilité fa instabilité ao anatin'lay mavamboaka de nsakananareo zay isaky mifaritra nandehananay nefa de toeran'olo tokana toeran'olona manokana no anaovanay zany tatitra zany ho anaovan'ny solombavamboaka mpanohatra tatitra sy ireo sénateur tamin'ny fotoanandro nanomboka tany amin'ny volana oktobra de izy nareo tsy azo ataony manao tatitra ao fa ndeha nareo mandeha manao tatitra eny andalambe de nanao zay tany Fianaratsoa tany Mahajanga tana Tsirabe nefa de toerana propriété privée no saika anaovana tatitra tsangatsangana zay de sakananareo nefa de fitsangatsanganana nataon'ny fanoherana teny Mercasin de sakananareo le fiara avy any faritra samihafa tsiditra teto Antananarivo de natodikinareo ny fil na sansa na fil na fiarakodia tsy anao double sens amina lalana normal sakananareo zay saika anao tatitra zay teny Analakely de samborona zay manao akanjo mena de tsy hita nefa zay vokan'le izy saika mba anao tatitra zay de taika ny Somandrakizay de tsy navelanareo hiditra teo Somandrakizay ndray fa nangadinareo ndray manodidina ny Somandrakizay fa raha mo vita ihany ny tatitra tetsy amin'ny Magoro Tanjombato zany eny zavatra ataonareo asa fanoherana neny no ataon'ny fanohitra ary asam-bahoaka voalaza ny lalam-panorenana zany tompoko lasy tompoko vavy zany za zavatra zany inona ny endrika fanakorotanana zany Rina Rabe Mananjara tsy isika mihitsy manao an'lay action anatin'le fitondram-panjakana ka hoe izy no mifamingana sy mifanaratsy fanentsika any amin'ny Facebook fanentsika any amin'ny ainao mandray raha vao io tonga hatramina adevitra ambony be hoe mikasa ifofo aina filoham-pirenena ka asa angamba sady rese any angamba zany zavatra zany fa tsy te amintsika fositsika hoe tena conduite normale ny antsika ty anivo ny fanoherana miteny mitsikera manazava ny zava-mihitsika Rina Rabe Mananjara eny ary ambava omana po mieritreritra fa tsara ihany aloha ny manamafy zany aloha ny fiantsonan'ireo mpikambana tiako Madagasikara tafiditra ao anatin'izany ny DISTIM, ny COMTIM, ny FOCTIM, ny FAMTIM, ny Jeune Team ao amin'ny distrika ny Arivomamy fa Zoma fa Kahita manomboka amin'ny 240 ao amin'ny sekoly Johnson zany ao Ambohidratrimo ao ary Arivomamy ao Arivomamy izy io de misy ny formation misy ny fanomezam-baovao tena goavana be dia misy ihany koa ny fanavaozana an'ireny hoe karatra sy ny zay tokony avoazana zany ao anatin'izy io fa dia entanina ny tiako Madagasikara zany ao amin'ny distrika ny Arivomamy amin'io Zoma io manomboka amin'ny 240 atoandro ao amin'ny collège Johnson ny amin'ny fahatafa moa zany mety mbola ho avy eo ihany fa de ny ao Arivomamy aloha zany no efa mitona
amin'ny zoma ho avy zao manomboka amin'ny 120 ny tiako Madagasikara, ny fianakaviam-be ny tiako Madagasikara, ary ao amin'ny sekoly Johnson no anaovana an'izay fionana izay. Zay ihany koa no namarana ny fotoanantsika tamin'ity indray mitoraka ity. Isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samy ho tahin'Andriamanitra sika mianakavy. Veloma tompoko.